fankalazany Aochoa miavy ndray 4 mars eo tsika eo de baka atimo de baka avaratsy de baka andrefa de baka atsinana miara mankalaza samy saropiaro amin'ny Aochoa io sa manakory samy saropiaro amin'ny anazy samy saropiaro amin'ny anazy tiako Aochoa izy manafaka fankalazana azy ny 4 mars awe allo tsika awe allo tsika awe allo tsika awe allo tsika balayev devule balayev satana balayev efa tsy azy intsony balayev atsika amizay tanane atsika amizay tanana mais oui io Jerusalema vaovao io nomeny zay be anay io oe Aochoa no tsare Aochoa no tsara Aochoa no tsare Aochoa no tsara Aochoa no tsare Aochoa no tsara c'est le Dieu bozoko benay avao koa so miaraka aminy io Aochoa io ankalazany amin'ny 4 mars zahay tsy maintsy saropiaro mandrakizay sa manakory samy saropiaro amin'ny anazy samy saropiaro amin'ny anazy tiako Aochoa izy manafaka fankalazana azy ny 4 mars awe allo tsika awe allo tsika awe allo tsika awe allo tsika balayev devule balayev satana balayev efa tsy azy intsony balayev atsika amizay tanane atsika amizay tanana singer c'est la vérité je vais le figure mikisakisaka zay tsy mahazaka midera ny Aochoa midera ny Aochoa zahay mankalazany Aochoa ataony mangotrake zahay mankalazany 4 mars ataony mangotraka zahay mankalazany Aochoa ataony mangotrake zahay mankalazany 4 mars ataony mangotraka midera ny Aochoa midera ny Aochoa Sam saropiaro amin'ny anazy samy 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 saropiaro ery fitiavana fahamasinana lanitry ny lanitra misy any Aochoa zany e Antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany Aochoa dia ireto ary ny laharany telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadorany Aochoa sy Adia Ailia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32
86 663 98. Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00. Airtel 033 46 851 033 46 851. Orange 032 79 145 42, 032 79 145 42. Dia mirary soa anao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra e. Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikanga ankalazane oswa. Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikanga ankalazane oswa. Laurika he intika yuru tudo Uave mkati masa feti be dat nandemantra Fata pampure uati ndati maru Nenara ne hoshwa, nenara na marna mahafak fauta Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikanga ankalazane oswa. Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikanga ankalazane oswa. Hararautwe fandurai tosatu Ifalya timaru Papa munzi ya osua Anzara nawe Rambesu malaki-laki Fafifali ambe Amlantin-lante Na utike tontane Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikanga ankalazane oswa. Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikanga ankalazane oswa. Pianjeli nandiniki sadi nitambava Omunjera nataone oswa Waiti ngati le mahagaga Ominani marumaro tsivuze kifasambi nitalili Olumani na tsipanuti kinani kizao le vatamise Helu ya tenjumbuite Ndati suwa tumbuke Ambasadera nyawa suwa Tukavinirete wezidia Mituri fiadana, mituri fila zantara Waiti ndati manera ndani Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikanga ankalazane oswa. Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikanga ankalazane oswa.
siakalaza yanarany aosha Korananiane azovitry navy amizany olo jiaby misoma mifaly manaky maneran-tany voninahitra ao soa Andriamanitra manala fahota izy rery ihany nankalaza fa mendrika azo mifederan siakalaza yanarany aosha Egypta ny zanaky Israely maromaro no tanatiny listra ny afa firenena kombateny nomena azy ireo ny dity folo sy ny lalàna hitondra azy ireo ho any amilay hoetany Kanana tsy nomena ny afa firenena tsy andevo tany Egypta nahoana moa izato anao no mba te hisisika hitandrina ny dity folo izay tsy natao anao tsy anapina tsy analana re voalaza ny lalàna fa ny ankotran'izay de tsy fankatoavana tsy anapina tsy analana re voalaza ny lalàna fa ny ankotran'izay wa tsy fankatoavana ary rehefa reny olona ny lalàna dia lavany hiala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra. Nehemia 13:3. Aizenao am'zany, aizenao am'zany zamba manontany, aizenao am'zany, aizenao am'zany, aizenao am'zany zamba manontany, aizenao am'zany.
ny zanak'Israely de nataony fanambarana ny teniny Mosesy fa tsy azo entina anivelany Kanana ny teny ho azy ireo tsy natao tandremany hafa milazany didy tsipitsipika amin'ny Israely fa ny hafa firenena kosa tsy nomena velively hitandrina ny didy folo tsy natao anao tsy anatina tsy analana reo voalaza ny lalàna fa ny akoatran'izay de tsy fankatoavana tsy anatina tsy analana reo voalaza ny lalàna fa ny akoatran'izay hoa tsy fankatoavana milaza ny teny amin'ny Jakoby izy ary ny didy sy ny fitsifiny amin'ny Israely tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsifiny tsy mba fantatry reny Salamo 147:19 aiza anao am'izany aiza anao am'izany zamba manontany aiza anao am'izany aiza anao am'izany aiza anao am'izany zamba manontany aiza anao am'izany aiza anao am'izany aiza anao am'izany zamba manontany aiza anao am'izany aiza anao am'izany Sautanao zairito andriamanito ilainanao ny tany sy ny lanitra like taloha ankehitriny ary ny hoavy anome voninahitranao nyatungava kwetundwa yandiamanitra ray siaosua tumputi yenu ni vavaka fa miantso anareo zaetoni kaumewanai ni eri ni fanai masina kwata mifarani amifanu pukwana punina ita siyaza uanare otera silaza natulu tuana wekoni rayo rayo mami gafuwa minayani rayo rayo yanswa na uzai kambavali yausua yandada vali mbava kaminau yausua yanswa na uzai simitala amina
fato anatinany fanjakana atao anyeny sitrapona atomboko ety am'tany izany mandrapahatonga ko any tany tany anompo anavonao anompo anao atrany atrany ka omeo anay ery avitako izany reto izany voninahitra sy aza hoanare hotera sy laza natolotro anao etony rayo drandravali mbavakaminao rayo miantso anao zay sy mitala yausua drandravali mbavakaminao yausua miantso anao zay sy mitala yausua mamidafu aminayaniu yausua miantso anao zay kambavali yausua mamidafu aminayaniu yausua miantso anao zay kambavali Zai kambavali wetwani Sanau rayu papofiginau kali literanau ya uswa kalupuntenau kali literas makalan sanau rayu papofiginau kali literanau ya uswa kalupuntenau Teranau mangkalasanau panakutanau sautranau simirea amananau sietantani lumisiana isaupa anganitani ilai tanana numaninau ivantananai Yausua iruma kundanau anda malaki hati amini panjakani oriaka oriene munze utifana ilareweke orilunku orisantu leteza tabatisatu
mankalazanao raio fa voafidinao fa limiteranao iao soa fa novonjenao anio tapaony evitrao andao mba iaraka aminay andravatitipolo sy ny lalany moizy io tsy mahavonjenao fa io lalana tsy mahasoanao sady mahavery anao fa io lalana mampisaloko mitondra mifafatesana Yaoshua iro mahavonjanao andao malaki aty amin'ny fanjakany oriapa oriende vonjeo ty fanainareo eke orilonko orizandriko meteza tao padisato Sy mankalazanao raio fa voafidinao fa limiteranao iao soa fa novonjenao fa sambatra izay tafiditrao amin'ny fanjakany Yaoshua mihirahira fiderana sy vonina itra Papuni nilamita izao Itanao izao Mihirahira fiderana Paulo marina izao Yaoshua Iro mahabonjanao Andao malake Ati amini fanjakany Oriapa, oriene, unzeu ti fanainareo ehe Orilunku, orizandku, metesa tao batizado Yaoshua, iru mahavonjanao Andao malaki, ati amini fanjakany Oriapa, oriene, unzeu ti fanainareo ehe Orilunku, orizandriko, meteza tao batizado Tsiaro anao zao manimany na tia hitanao fa ny anilanao ary dada io no mba tiako isy ay fa na dia avy any ambany vohitra azy any no misy anay tsy ho adinoko tsy ho atakalo ireo anatra no menao ay aty atany lavitra aty ho azo dada aty ho ano misy anay malahelo mafy mety mananao zao Sakaka mintsy oaratsy eo anilanareo tena ory toko zao mifoko fa ny eo anilanao tena tsara eo ihany koa amin'ny matama tsy ho adino tsy atakaloko reo anatranatrareo fa nanoro sy nampianatra anay fa natongavanao ary dada de tonga mba navotranay nefa na fitsarana zay ny ase de tonga mba anitsy anay fa zay masina sy marina ihany hoany andova fiainana mandraky izay aty atany lavitra aty ho azo dada aty ho ano misy anay malahelo mafy mety mananao zao
sakako mintsy aratseo anilanareo tena ory tokoza mifoko fa neo anilanao ny tena tsara eo ihany koa amin'ny madama zanynaovinanao vinatsy voasoloko kana iza ankala sy anentsika am'izany anao koa zay tsy mba ho adinako aninanao za de voakarakary feny fifaliana lavitsy mijaly tena tamana ho aza tsy te ialy io o dada fa mifoko manontolo te afoko daholo kana ino ny lavanao a de vononao azany anompo any ahosoa amizay re tsy ilaina fa iaho soano nanavoranana nalafa ho taniny tsy hoadino tsy atakalikory eo anatranatrary efa nanoro sy nampianatranay fa natongavanao ary dada de tonga mba navotranay lefa namy fitsarana zay ny asy de tonga mba anitsy anay fa zay masina sy marina ihany hoany andova fiainana mandraky izay atia tany lavitra aty azo dada aty hoanao misy anay malahelo mafo mety mananao zao fa tsy sakako mintsy aratsy ho anilanareo tena ory tokoza mifoko fa neo anilanao ny tena tsara eo ihany koa amin'ny madama
namafinao sarotra he miadina io tsy maintsy vitana io. Salefana nafotona osa nandatsana ny rano tety ambony tany fanahy efa tosa fa lasa mpandova ny tata efa oenty ziaty elia salefana sadondro kely nafany osa tsy ho very amin'ny hely ny rano nalatsaka sainy na afaka intsy adiny fa tsy maintsy valiny Salefana nafotany osa ka tena faly ao fa tsara finao Salefana nofitiny ao osa Salefana tena diny ao osa Salefana nofitiny ao osa Salefana tena diny ao osa Test mafana ty laolo allo tsika itinjaka Salefana fempifaliny afaka iasa de sisy fahoriny fitindrany osa tamin'ny azo fijaliana ny rano eny elia laisandrodiny sotry osa fa tena fitra nasoronao ny nofo nafatika fana fafanao ny ota nasoronao ny loto asolo mba fahoaritsy mba mpanota Salefana navotany osa ka tena faly ao fa tsara finao Salefana nofitiny ao osa Salefana tena diny ao osa Salefana nofitiny ao osa Salefana tena diny ao osa dekale miaraka amin'ny aosa ty mafana ty androany Salefana vofontsy voavidiny rany aosoa nanadio sy ny vity amitsady elia ny fanala idina nafaka nata ao anaty mangisy fampianariny aosoa loharany mamy sakafo ny fana voavity eto tany fana voalatro amin'ny lanitsy ny lanitsy zay te ho fana mana rany elia Salefana navotany aosoa ka tena faly ao fa tsara finao Salefana nofitiny ao osa Salefana tena diny ao osa Salefana nofitiny ao osa Salefana tena diny ao osa I create this song for you because I love you, to prove that I want to highlight your love for me, so we will never be apart forever, because my love for you, Yahusha, is so
me apart. So I will do everything with love for you. My love for you, Yahushua, is so deep. So forever, forever, we will not leave each other. Vous rêvez d'un projet de construction ou de rénovation sans stress? Avec EGM, entreprise Gasmamiret, concrétisez votre projet en toute confiance. Visite technique du terrain, études et architecture optimisée, menuiserie en aluminium et inox sur mesure et livraison clé en main, prête à vivre. EGM, de la conception à la livraison, l'expertise qui fait la différence. Contactez-nous dès aujourd'hui et donnez vie à votre projet. Téléphone plus 261 34 18 302 89 ou plus 261 34 95 731 60. Email egm.gasmamiret@gmail.com. Facebook EGM Gasmamiret. Siège social 139 Tanzunav Talatamati. Formez-vous aujourd'hui, brillez demain. Avec Supremacy Course, développez les compétences qui ouvrent les portes du succès. Vous souhaitez parler le français et l'anglais avec aisance, améliorer votre communication professionnelle ou encore maîtriser les outils informatiques essentiels pour optimiser votre carrière? Supremacy Course vous offre des formations pratiques, dynamiques et certifiantes, dispensées par des professeurs expérimentés. Formation en informatique, bureautique. Nos modules couvrent l'ensemble des compétences nécessaires pour être efficace et autonome, bureautique complète, présentation professionnelle, gestion de données. Une approche pratique avec des exercices concrets et des applications réelles. Formation en langue, français et anglais. Nos formations vous permettent d'améliorer votre expression orale et écrite, d'enrichir votre vocabulaire professionnel, de gagner en confiance et en aisance dans vos échanges, cours adaptés à tous les niveaux, du débutant au professionnel. Méthode moderne, interactive et axée sur la pratique réelle. In today's world, English is not just an advantage, it's a necessity. At Supremacy Course, learning English is more than just studying a language. It's about opening the door to the world. Here, our students are not just learners, they are future professionals preparing to communicate with confidence and clarity. Through practical lessons, conversations, and real-life situations, they develop the skills they need for the modern workplace. Every session combines listening, speaking, reading, and writing, creating a complete and engaging learning experience. Our goal is simple: to make English a powerful tool for success in any career. Welcome to Supremacy Course, where learning becomes a journey of growth and opportunity. Alors, rejoignez Supremacy Course et transformez vos compétences en réussite. Pour toute information supplémentaire ou procéder à l'inscription, merci de contacter le 034 78 868 33 ou de vous rendre au bureau du collège Samsria School Internet Bay Ivat. Supremacy Course, learn, improve, succeed.
tianao iaho soa zay rehetra momba ay ka sao tsy hivadika amorana sarotra naizanaiza misy ay na andro na alina de ny tananao ihany ny tiako hitantana tsisy nizaniza intsony avelako ipana fa ataoko ampiay fananako any aho soa sao teny fikitra aminao sao maheno tsara eto maheno tsara aloha voalohany indrindra aloha zany a de tavaraka eto indray tsika manome voninahitra sy miarapa manokana ny dadamahara iaiafasa sy aho soa malalako dadamahara iaiafasa eo soa malalako sa ilaina miraka ary ho an'izay tokantrano mahitsy mandeha na aiza maiza ovonjy afaka mametraka fanontaniana zany nareo izay mbola misalasalany amin'ny batisana efa natokana mandeha atao batisa ny resaka sy izay maniry atao maniry ho any amin'ny lanitra lanitra maniry ho tonga zany hoe tsy hainota intsony satria ireo ihany mahazo miditra ny lanitra lanitra Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fatanterany rainareo zany amin'ny lanitra lanitra zany ka raha izany teny zany dia tena takina mihitsy ny tanteraka vao mahazo mihitsy any amin'ny lanitra lanitra ary ato amin'ny fanjakany Yehosoa misy any Elia tena misy an'izany tokoa sorana manokana ny dada malala iava zany sy Yehosoa ohatrany memidina ngely feonareo any amin'ny studio any tsika eo apitovi foana le volume amin'ny normal zay zany ny tsara indrindra zay fa maja lasa meratsy le feo raha amin'izay teny zay a de takina mihitsy ny fahatanterahana ate tanteraka de olona tsy mety manao ratsy intsony tsy mankasitraka ny ratsy tsy mety mandeha makany amin'ny lalany ratsy zay ireo le teny eo a koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterany rainareo any an-danitra
milantolanitra zany. Ary zay zao iantsonanao zao hoe tsy azo sangina zany lalana makany, tsy azo amboamboarinao araka ny eritreritranao satria ny tompo-trano ho any dia masina, ka rehefa hiditranoko anao dia tsy maintsy masina. Tsisy fanamboarana hoe alamindaminao misainao sy ny eritreritranao, tsy azo atao an'izany io fa mazava io teny io aoko tanteraka ianareo. Ary misy mihitsy ny tanteraka dia rehefa atao amin'ny Jehosoa. Ary zay ilay hoe tsy maintsy mandeha any amin'ny Batisy nareo. Ka efa 2 herinandro sisa dia mifarana zany fisoratana rana amin'ny Batisa zany dia tsy misy tsony ho an'ny Madagasikara. Foana tanteraka. Raha maniry Batisa zany ianao dia maninjea ny Eliany amin'izay andehanany any. Raha tokony vitana 10 000 eto an-toerana zany ny frenao, dia andohany amin'ny 20 millions sy ny 30 millions zay anao zany vao hita plus ny frais d'hôtel sahirana ianao amin'izay hevitra zay. Frais d'hôtel anao zany efa manodidina fotsiny amin'ny hoe raha ny farany mora zany dia 5 millions par semaine. Misy any moa hôtely any afrikany fa tena hay 15 millions par semaine anao. Ilazako amintsika hoe tena raha mbola te handeha ihany dia mba araroto zao hoe na dia ianao za ve maheno hoe lasa tsy mahay manota intsony a, dia inona kay ny salasalanao? Dia ny olana anareo olombelona dia hoe nareo te hanao ratsy, dia zay mihitsy ny problème anareo. Fa maninona zany raha tena mitady an'izany fahamarinana ho any amin'ny lantilanta zany dia maninona raha ajanonao ny ratsy? Azo ajanona tsara ange io e. Ary inona manahaka anao tsy ampijanona any? Fa dia hoe ny fitiavana fotsiny ianao ratsy dia tsy miditra fotsiny amin'izany teovonjena zany. Fa izay moa zany dia adalanareo izay te hanao amin'izay sary izay, fa rehefa ndray andro ianao resy lahatra hoe andeha amin'izay andeha ho any amin'ny Jehosoa dia efa tapitra ny lalanao. Izay. Ka avy hatrany dia afaka mandefa telefônina zany nareo amin'ny WhatsApp zany izay metraka fanontaniana plus 261 38 69 643 47 avec les mandeha plus 261 38 69 643 47 na ihany koa zany hoe 038 69 643 47 zay zany dikan'izay. Ka afaka miditra avy hatrany zany ny fanontaniana ho anareo izay misalasala hatramin'izao te handeha nefa matahotra, te hiditra nefa mianahana ho anareo zany sehatra petrao ilay fanontanianareo ary hoe inona ilay manahirana anao, inona ilay mampisalasala anao, satria efa tapabolana sisa 2 herinandro sisa dia mifarana zany fisoratana anarana amin'ny Batisa zany. Tapitra teo zany ilay fiantsoana ho anao ry malagasy. Tsy nety hiaina anao dia izay ny fantenan'ilay olona hoe maninona ny farana anareo ilay izy ko raha misy resy lahatra zany dia ahoana ny mombany amin'ireny? Dia efa tsy hisy solution intsony anazy ko. Dia n'izay mihitsy ny tsy hisy solution anareo intsony dia any amin'ny Jesosy, any amin'ilay mpiantso Jehosoa sandoka ireny sisa mandeha nareo zany. Zana makany amin'ireny dia ataon'ireny fahiny amin'izay ny fanahynareo. Sady olona ampiasaina divoly be daholo ny tsisy mieritreritra an'izay hanafaka anao amin'ny fahotana zavatra hafa nefa sady tsy manana force ny hanalananao amin'ny fahotana zany ireny nge.
raha tsy zany ary ve ilay hoe lay olona mba mieritreritra eo amin'ny osoaka mifadiko soa izy. Iny ilay fantena voalohany le nandeha tamin'ilay fanontaniana tamin'ilay fandarana farany iny e. Kandre nareo amin'ny osoa nefa maninona mihina kisoa satria koa izy milaza fao amin'ny osoa fa mifady kisoa. De iny ny valiny menana azy. Tandara zay fa samy miraiki tao amin'ny didifolo daholo rehetrarehetra. Ary efa meko iny ny fanazavana. Ka afaka mametraka fanontaniana nareo zany a ho anareo zay ndesy lata moa zany de efa mahafinaritra hoe tsisy fanontaniana ho apetraka an'ireny intsony le. Fa raha misy fanontaniana de manatona anahy fotsiny nareo. Ary efa mimiditra amin'izay ny batisa mantsy de efa ilaina amin'izay izy. Fa ho anareo zany le mbola misalasala. Ho an'le fa tsy milarà moa zany de efa aza mihaino fa tsy mety ho anao io. Nefa ny anenina ihany ianao indray andro. Tena anenina mihitsy nareo indray andro. Izay de efa teneniko mihitsy e. Anenina nareo indray andro. Ho tadidinareo mihitsy izay teniko izay hoe tena tahaka izay ny tenin'iny Elia iny. Zay fa miandry ilay fanontaniana za. Fa raha tsy misy ilay fanontaniana de ho faranako. Satria izay mihitsy ilay antony anaovako an'ity fandarana ty a. Ho an'ilay mbola mitady fanazavana. De mariko moa zany fa io amin'ny écran io ny azonareo metrana fanontaniana. Da aloha zany mialohan'ny fanontaniana raha mbola tsisy aloha fanontaniana de andrasako kely a. De andefa feo-keritrika aloha. Rehefa kely aloha ny feo-kera de rehefa misy ny fanontaniana miditra izay ihany. Rehefa tsisy moa zany ny fanontaniana de faranatsika. Da ary feo-kera aloha. Ao am-piandrasana fanontaniana. Ny fanontaniana voalohany zany de hoe salamy. Araka ny lazanao teo. Ianareo de mihinana kisoa. De fa maninona? Ny devoly de fa maninona ny devoly de mifady kisoa. Ka zareo moa ny ody ratsiny zany ko. Ny devoly zany le tsy mihinana kisoa le ody ratsiny. Atahoran'zareo zany le kisoa. Fa ny ato amin'ny Eosoa tsy misy atahoranay an'izany. Satria ny ato amin'ny Eosoa fa mazavy ny fampianarana tsy misy miditra amin'ny resaka didifolo sy lana Mose zany fa natokana ho an'ny zanak'Israely iny aray ireo ary resy lara de mila miala amin'io koa. Raha teo vonjena ho any amin'ny lanitra lanitra zafady anaraka ny Eosoa de mila miala amin'io. Raha tsy zany de Kristy hoe tsisy fanafahana amin'ny fahotana ntsony ao de adalàna tokoa ne zany.
maheno mba ilazana mba tsy hitsofoka any amin'le telefona aloha nareo any amin'ny studio fa tsy mety eny e misy fandarana mandeha ingao e. Zay zany nivaly tenin'le izy teo hoe ny atao amin'ny faminana kisoa satria tsy mitandrina didi folo ary tsy mipetraka ao anatin'izany ravitra didi folo zany fa manaraka lalàna ny Yehosoa. Salama tongo fantaina faharoa indray zany te tsy haiko na izany nanao an'io famindram-po no sitrako fa tsy fanaty ratra-dra dia izany no anesoana an'ilay ondry sy omby ary osy dia sinoana Jesosy sy mpamindra fo isan'andro rehefa manoto tamin'ny saotra tomoko. Izany ny adalàna kosa zany. Iza milaza aminao fa ny dikany teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanaty ratra-dra dia ho vao io teny io. Ny fanekena didi fosy lana Mose dia tsy azo anampiana tsy azo anesorana ka ny dikany teny hoe tsy famindram-po ny sitrako fa tsy fanaty ratra-dra dia mazava be zany fa efa tsy mety amiko intsony ilay fanaty ratra-dra fa ary amin'ny famindram-po amin'izay ka ny famindram-po Yahosoa ilay famindram-pon'Andriamanitra. Ilay vatantenan'ilay famindram-po dia Yahosoa ka manatona ny Yahosoa ny dikan'izay. Zay ny valiny izany e. Fa tsy kone hovainao ny Jesosy fotsiny izao lena moa ilay lalàna Mose sy ny didi folo fa zany adalàna ange zany e. Ilay famindram-pony men'Andriamanitra anao dia tsy iza fa ilay zanaky ny avo indrindra dia tsy midika hoe atsofoy anatin'ny arikatra ny lalàna Mose. Zany tena zay. Tena mba tsy mety mihitsy ilay miantso amin'ny studio. Mbola miverina fanontena zay dia efa zavatra hafa miandry ny valiny koa ianao zay nanao izay sary zay. Fanontena efa aza mba sangina intsony zao fahatsarana zao fa tsy mety intsony e. Dia ho anareo ny studio zany mbola miverina sary dia misy toromarika ameko anareo dia mba rao kely fotsiny mesazy alefako any. Aleo vakiana kely aloha izay teny izay ao amin'ny Salamo 40 angambany izy iny raha tsy diso aho. Ke jerevako kely izay teny izay. Dasokely Salamo 100 donge vakitsika kely izay teny izay. Salamo 100 andininy 4. Salamo 100 andininy 4 mba petraka kely angambany izy iarahantsika mamaky ao zany. Ny fanatitra ratra-dra sy ny fanatitra ao amina tsy mba sitraka ao. Ny nofoko ny sofoko azafady nataonao malady. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota dia tsy mba nilainao. Io zany ilay hoe tsy mety intsony io fanatitra io zany. Nefa ilay fanatitra ilay amin'ny rafitra didi folo no misy an'ireny ka tsy azo hovainao io rehefa any amin'ny rafitra didi folo satria hoe tsy azo anampiana ny tsy azo anesorana lalàna Mose sy ny didi folo. Deutéronomia 4:4. Petraka kely indray aloha ilay Deutéronomia 4:4. Deutéronomia 4:2. Azo ampianareo ny teny dia azo anesoranareo ny teny fa tandremo fa didiny avy Andriamanitra ao io. Izany hoe tsy azo anampiana zany ny teny tsy azo anesorana mba taraiky kely very ianareo amin'ilay toko sy andininy mba ataovy malakilaky any.
Ilay lalàna Mose sy ny didy folo zany dia voafetra amin'ity teny ity hoe aza ampiana ny teny a zay ndediko a aza ny esorana fa didiny ava ka ny azo atao amin'ny famelana ny fahotana ao anatin'ny didy folo miovava koa ty zatra dia fa manina ny esorana le teny e. Tsy azo koa nareo amin'ny studio. Avy reny kely le teny teo. Dia tsy hitako izay tokony hanasoranareo an'io tampoka io fa aloha vo. Jerevan'ny olona ne io e. Dia ny mandresy lahatra ny olona dia mba aza atao tontolo le asanareo. Eto zany dia hoe tsy azo anampiana ny teny ary tsy azo ny esorana fa didiny avahan'Andriamanitra tsy azo anampiana tsy azo ny esorana. Ka ny didy folo sy lalàna Mose zany raha mino angeny angamba io resaka ataonareo fa lasa tsy mety izy fa miala foana tsy mijanona mihitsy. Tsy hoe ina angamba mahazo anareo. Satria hamaky an'izy dia miala foana izy dia vakiana izy dia miala foana izy. Tsy zakay aloha ilay teny mandra-pahaverina an'iny zany hoe tsy azo anampiana zany tsy azo anesorana ny didy folo sy lalàna Mose ka lalàna fanesorana ny fahotana ho an'ny zareo zay tsy azo anampiana tsy azo anesorana dia io fanaovana fanatitra ondry osy ary omby. Io zany ny fanatitra atao. Dia io le hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana tsy azo ampidirana ny Jesosy nareo zany io. Fakio tsara le teny teo aza ampiana ny teny ary mbola miverina ry amin'ny Deutéronomia 13 Deutéronomia 13 aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo. Mitovy ihany le teny zany. Andreo fa didiny avahan'Andriamanitra ao io. Dia aza nampiana zany na ny esoranao ny teny. Ka rehefa natsofoko anareo ao zany Jesosy zany le Jesoa dia sady nanala anareo ny esorinareo tao zany lay fanatitra ondry osy omby nanala anareo ary nanampy indray nareo natsofoko anareo tao Jesosy na Jesosy na Jesoa na Jesu na Jésus na Jesus ray ihany moa reo. Tena sady nanala zany nareo nanampy zava-doza amina tango. Zany ny fanaporofona fa tena manohitra ny Andriamanitra Abrahama ny fivavahanareo. Ary io no mampanota lalandavanareo io. Sady nanampy nareo nanala niara nataonareo rozay izy. Tena zavatra tena tsy izy mihitsy izy. Dia pizako amin'izay ilay Salamo 7:1 indray. Salamo 47 40 7 zany. Salamo 40 verset 7. Fa tena tsy verina mihitsy ny vele soratra teo e. Sady tena tsy mamaly any amin'ny studio tsy mihaino ngama zareo nga mamiresaka fotsiny ngama. Sady tsy mamaly ny tsy miteny tsy fantatra mihitsy hoe manino. Antanina ange nareo amin'ny studio hoe inona le problème nareo dia sady tsy mamaly nareo ny tsy miteny. Ay. Mbola manamboatra ny zareo fa tena tsy mety mihitsy ny sakatra.
dia mahazo mamaky baiboly zany nareo ny atranony aloha zany fa mandrapitafaverina an'ilay izy eo amin'ny écran. Moa zareo any amin'ny radio koa afaka manaraka amin'ny baibolinareo nareo. Endana fa ao anaty baiboly zao vakiko zao. Vehivavy mandeha andiny fahenina. Ny fanatitra ladradrara sy ny fanatitra hohanina dia tsy mba sitraka ao. Ny sofiko nataonao malady. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra ninotra dia tsy mba nilainao. Tsy ilaina intsony zany ilay resaka fanatitra teo zany. Izay ilay hoe tsy ekeny dada hiavatsy manao an'iny. Nefa n'iny tsy azonao nampiana, tsy azonao nasorana. Ka raha nisy teny taty boky ny salama ty hoe tsy mety tsony, dia tsy ny boky ny salama akory ny tonga taloha fa tany amin'ny Isaia efa niteny an'izany, ny mpaminany efa niteny an'izany, fa fanamafisana daholo tony sary tony. Dia hoy izao amin'ny andiny fafito. Ity aho tonga ao amin'ny ronam-boky no nanoratana. Dia eo zareo nahita an'ity ao anatin'ny ronam-boky no nanoratana dia egalina 10 zany. Hoe manoratra momba ny Osoa zany, momba n'ity zanaky ny avy teo zany lalàna Mose sy ny 10 ka azo atsofoka ao izy. Tanareo izany moa ny adalanareo olombelona. Fiza milaza fa ity boky ny salamo ity dia afaka manova an'io lalàna Mose sy ny 10 io. Fa nga tsy hitan'ny sofonareo ilay teny aza nampiana ry aza ny soana ry fanekena vita mafy nandatsana rano be ne io e. Fa izy miteny azo kitikitihana io fa tsy be voly ihany. Tsy misy fitenenana mihitsy ny eto hoe ovao ilay fanatitra. Fa hoe tsy ilaiko tsony ilay fanatitra. Dia ity ho tonga ao anatin'ny ronam-boky no nanoratana hanao sitraponao Andriamanitra. Fakitsika amin'ny andininy valo toy zanakely. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Misy lalàna amin'izay manaraka an'ity anankiray ity, io ilay zanaky ny avo indrindra matsio. Izay nisoratana ao anatin'ny ronam-boky, ilay hoe milaza ny momba azy, ilay ronam-boky ny Jiosy, miteny momba azy ny mpaminany, miteny momba azy Mose, miteny momba azy ny boky ny salamo, miteny momba azy fa tsy midika akory ny hoe izy no andeha hisolo an'ilay fanatitra tary. Fa mitantara hoe izy fanekena vaovao avy ilay famindram-pomen'Andriamanitra. Iny Osoa iny nandana arao. Fa tsisy fitenenana mihitsy eto hoe ravaravao ilay fanatitra omby osy ary ka ovay ho an'ity zanaky ny avo indrindra ty. Dia nareo moa nataonareo n'ilay hoe Jesosy any amin'ny tsizy mihitsy. Ianake nampanaonao foana nareo ane iny Jesosy iny. Raha ny vakiana tsara ny teny teo, averiana tsara ilay teny rakizy fa tsara ny averina rehefa vitanareo. Hoe dia hoy izao, inty aho tonga dia zasorina mihitsy io ao amin'ny ronam-boky no nanoratana. Mitantara ny momba azy ny boky fa tsy miteny mihitsy ny hoe ovao ry 10 sy lalàna Mose. Satria ny 10 sy lalàna Mose dia efa misy barazy fanekena nomena ny zanak'Israely iny nandatsahana ranomby vita mafy. Dia ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao no manatsoka na manampy izany. Galatiana 3:15. Galatiana 3:15. Ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao no manatsoka na manampy izany. Tsy azo ampidirana ny Jesoa ao anatin'io. Voarara Mose zany sary zamo ny raharahany soratra masina taty amin'ny andron'ny apôstôly koa raha mba miteny an'izany izy. Amafisy ny Elia eto mihitsy ny hoe tsy fanao. Nefa dia izany daholo ny ataonareo.
rehefa jerevana ny teny de ay zay misy ny teny laza hoe nanova an'ilay fanatitra izy ka nisoloana an'ilay zanakiny avy indrindra ny ondry sy ny omby ary ny osy. Ay zay misy azany teny izany eto aminao. Ity ao tonga ao amin'ny ronam-boky nanoratana tahaka an'le hoe tsisy hotapahana ny taolana, zany le hoe milaza ny momba anazy. Hoe izy de maty noho ny amin'ny afahotatsika, milaza ny momba anazy. Dia kapoka tamina hafatesany no nanasitrany atsika, zany le teny milaza azy. Izy de voalefina noho ny fahadisotsika, zany le teny milaza azy ao anatin'ny ronam-boky. Ele hoe ao anatin'ny ronam-boky no nanoratana. Zay na tonga ny Josuan teny eo amin'ny Matthieu 24 angambany izy. Nitiavaka antsika apitsika kely ity le hoe ny teny milaza azy ange teneny eo amin'ny ronam-boky no nanoratana io e. Matthieu 24 Luka 24 moa kely izy fa tsy Matthieu 24 azy izy. Luka 24 et 43-44 angambany izy zay. Luka 24-44. Eo izy taminy. Izao ny teniko izay nolazaiko taminareo. Fony mbola teo aminareo. Fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nanoratana azy teo amin'ny lalàn'i Mose sy ny taminany ary ny salamo. Zany hoe ny teny momba anazy no tanteraka. Hoe izy le fanekena vaovao nambarany taminany Israeliany hoe fanekena vaovao izy, fanekena ho an'ny olona rehetra izy, fanazavana ho an'ny jentilisa, famonjena tany hoe farany tany. Reny teny reny lay milaza ny momba azy. De reny lay hoe nanoratra ny momba azy io ronam-boky io. Reny lay milaza azy, reny lay ho tanterahany. Fa tsy misy dika mihitsy hoe ho foanana lay fisorohana ka hitsofoko ao anatin'ny fisorohana io izy. Fa nareo tena manaonao foana. Tana tena fampianarana any amin'ny démonie mihitsy le izy. Safadoza. Loha verentsika amin'izay ilay okiny salamo tery amin'izay satria efa mazava izy. Salamo 40 et ny 6 ny 7. Afenina kely izy ali. Ny fanaty alatratra sy ny fanaty soanina tsy mba sitraka ao. Ny sofoko nataonao malady. Ny fanaty sadorana sy ny fanaty ny ota tsy mba nilainao. Tsy ilaina zany de mijanona eo fa tsy midikigolony hoe solonareo an'ny Jesosy na Jesonareo io. Zany tena fanimbazimbana ny fahamarinana mihitsy zany. Ny apôstôly na teny hoe ny fanekena rehefa vita mafy de tsy fanao manatsoka na manampy zany. Mose ny teny hoe aza ampianareo ny teny, aza niesoanareo ny teny. Didy mandidy anareo hoe aza kitihana mihitsy ny teny. Aza nampiana de aza niesoana. De itony teny tony entinareo anoerana ny teny ny dada Iavana. Fa mba mieritrereta rery olombelona fa teny efa tsisy tsony kosa ny nataonareo. Ary io nefa nataonareo avy eo amin'io teny mihitsy navoafatotra ny rehetrarehetra mihitsy. Fa tsy misy fitenenana mihitsy eto hoe ary de ny soloko amin'ny tenako ilay fanatitra teo. Aiza zao zay misy teny azany eo. Fa ny fanatitra dorona sy ny fanatitra noho ny otany tsy mba nilainao, tsy ilaina tsony le izy. Rehefa tsy ilaina zany de foana teo zany ny fanafana fahotana tamin'ny didy folo. Adalan'izay miditra ao ny dikan'izay. De tsy tokony hidiranao tsony le izy rehefa teo vonjena anao fa rehefa teo verany amin'ny elo de mipetra ao eo ihany zany dikan'izany. Zay. De amin'ny andiny fahafito. De ity eo tonga amin'ny ronam-boky no nanoratana. Misy ronam-boky no nanoratana azy fa tsy midika kory zay teny zay hoe de ny solona ny Levitikos 2:12 nanolona an'ity Jesosy nareo ty na ty Jesonareo ty. Jereo nge zany adalana reny. Aiza zao misy teny milaza fa de ny solona ny Levitikos 2:12 ny dikany. Tsisy ne.
fa fotsiny hoe itio tonga ao amin'ny ronam-boky no nanoratana ary le ronam-boky nanoratana anazy dia efa nazavaiko izay hoe ohatra ilay izy dia fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra Isaia 42:6 famonjenatra any amin'ny faran'ny tany reny le teny milaza azy reny izy dia voalefon'ny fahadisotsika Isaia 53 teko amin'ny andiny fahafiry eny angamba vanoko andiny tsy tadidiko fa efatra angambany izay fa dimy fa enina katrany amin'ny farany any mitantara momba nataony Yehoshua tany hoe dia kapoka tamina nasitranana antsika reny zany lay teny milaza azy reny le ao amin'ny ronam-boky no nanoratana hoe tonga le fanekena vaovao dikan'izay fa ny didifolo dia fanekena taloha ho an'ny zanak'Israely fa ny fanekena vaovao kosany a dia ho an'ny olona rehetrarehetra ho famonjena ny olona rehetrarehetra zay le hoe famondram-po zay ianao zany teny famondram-po ka Yehoshua le famondram-po dia zay dia ny andininy fahavalo ny anao sitraponao Andriamanitra ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko manana lalàna mihitsy ny Yehoshua io zay le hoe hitondra didy sy fitsipika ho an'ny zao tontolo izao izy ary ny nosy andra ny lalàna miaingana amin'ny nosy zany io dia zao entiny Elia zao le izy tonga ty amin'ny nosy io lalàna io araka ny Isaia 42:4 Isaia 42:4 ary ny nosy andra ny lalàna ary tena tonga tokoa io lalàna io araka ny Jaona 12:49-50 Jaona 12:49-50 dia nilaza mihitsy ny hoe mitondra didy mihitsy ozy Yehoshua ary didiny raiky meko anareo ty manana ny azy manokana mihitsy zany Yehoshua zany mahatonga anazy hoe fanekena ho an'ny olona rehetra ka mafanekena fanekena zany dia misy fifanarahana dia misy didy hifanarahana dia ny didiny dada Yavanapotondrenan'i Yehoshua io le didiny fatanterahana lasa tanteraka ny olona rehefa manaraka ny lalànan'i Yehoshua io miaraka amin'ny Yehoshua manaraka lalànan'i Yehoshua egala tanteraka ny dikan'izay dia zao olona tanteraka rehefa miaraka amin'ny Elia zao satria zay lalàna zay io arahana io lalàna mitondra ho any amin'ny fatanterahana dia zay le toe Yehoshua manana lalàna vaovao dia afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy dia eo amin'izay nareo nefa ty nataonareo olombelona ty io moa ny mpitondra fivavahana dia miteny an'izay mihitsy hoe ka io izy dia io teneny io teneny io hoe ahoana moa izy teo hoe le famondram-pony ny sitrako fa tsy fanatiratra dia nyzany moa izy nanesorana an'ilay ondry ary io sy dia nisoloana an' Jesosy zay mpamindra fo isan'andro mpamindra fo amin'ny ahoana ho Andriamanitra mpandika lalànako mpamindra fo amin'ny ahoana mpandefa olona any amin'ny ela mpandika lalàna mihitsy ary manipula amin'ny ela satria zay miaraka aminy lasa mpanota daholo dia jerena zany hevin-dehamony be mandeha amin'ny sainareo olombelona hoe mpamindra fo isan'andro mpamindra fo tamin'iny aiza misy teny hoe mahazo atao amin'ny manota fa itony zao dia anisan'ny fahadisoana be vava mahatsiravina nataonareo zao raha vakitsika indray ny teny manaraka raha vola tsy mazava aminareo satria efa nataontsika mahitsy teo le sary dia afaka metraka fanontanianareo zany mamazava zay zay teniko izay fantena fahatelo mba miarahaba tompoko mangataka fanazavana ny amin'ny Joela 3 andiny voalohany sy faharoa da ho azy efa tsy ilay zay Joela 3 zay Joela 3 andiny voalohany sy ny faharoa ary efa afaka izany dia andatsaka ny fanako amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanakalanareo sy ny zanakavavinareo na iantitrareo any nofo ary zatovinareo hoe tafahitana ary na dia ny mpanompo lahy sy mpanompo vavy aza dia andatsako ny fanako amin'izany andro izany dia io zany le hoe fandatsahana ny fanahy ka le olona mahazo an'ilay fanahy dia izay mino any Yehoshua ary ny fanahy izay ho raisiny izay mino azy no nolazainy tamin'izany mila mino any Yehoshua vao azo io fanahy masina io zany ao amin'ny Jaona 7 angambany izy indra sy diso Jaona 7 dia 39
jaona 739 ary ny fanahy izay efa horaisiny izay mino azy n'olona izay tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Yahosoa tsy mbola niditra any amin'ny voninahiny ka misy mihitsy ny fandatsana ny fanahy rehefa amin'ny andro farany izany hoe rehefa tena tonga ny farany izany dia mena ny fanahy masina dia izao Yahosoa tonga zao fa zay ny alolalana ny Yahosoa tany hoe Jesoa sy ny karazana izany tsy misy fanahy masina izany fandrikan-dalàna ny tany dia tsy misy fanahy masina any fa ny fanahy masina dia miaraka amin'ny fankatoavana lalàna ny Yahosoa satria projet atao amin'ny Yahosoa no nidina ny fanahy masina fa tsy projet tarihatra amin'ny Mose tary fa projet atao amin'ny fanekena miaraka amin'ny Yahosoa dia izay no nanomezana ny fanahy masina dia nilaza Yahosoa hoe fa ny fanahy tsy mbola nomena fa io fanahy dia ho raisin'izay mino any Yahosoa fa tsy ho raisin'izay mino ny Jesosy na Jesosy na sy ny maro samihafa fa ho raisin'izay mino any Yahosoa ilay fanekena vaovao tsy mety mifangaro amin'ny didy folo intsony ary lasa tsy mahay manota izay miaraka aminy izay ilay sary izay dia raha ohatra ka misy fanontaniana dia afaka metraka foana nareo rehefa tsy mila mazava tsara fa raha ny fahitako ny fanazavako aloha dia tokony mazava tsara raha niainareo. Fanontaniana fahaefatra. Salama tompoko. Raha nanoratra taratasy ho an'ny Romanina ve Paoly dia afaka hoentiny eto Madagasikara koa ve ilay epistily nosoratany tany Roma? Tany Roma io dia tahaka izany ny epistily hafa rehetrarehetra. Ny epistily nosoratany tany Roma dia natokana ho an'ny jentilesa fa tsy misy idirana hoe mitandrema didy fotsiny dia izay no tiany ho tenenina. Fa raha nahafatrafatra Paoly dia fananarana foana ho an'ny olona anaraka ny Yahosoa foana. Izay ny Paoly izany izay. Ary ny mpitandrina didy folo raha ngeny niady tamin'ny foana nga tsy mba hitanareo resaka parenthèse hoe mifamaly foana tao amin'ny sinagoga ry zareo ary niady foana zareo tany amin'ny sinagoga ary nifandroaka satria fampianarana roa tsy mitovy ilay zavatra nandeko. Izay ny izy izay. Izay ilay valiteny fanontaniana fahadimy. Salama tompoko. Anankitelo ilay fanontaniana. Mba hazavao kely hoe avy any an-danitra ahoana moa izany ianao? Dia ny faharoa ianao koa ve izany hivavahana? Fahatelo tena afaka amin'ny fahotana tokoa ve hoe afaka amin'ny fahotana rehefa miaraka aminao? Dia avaliko tsiray izany ty fanontaniany numéro 5 ty fa mizara telo. Voalohany amin'ilay fanontanianao avy any an-danitra ahoana moa izany ianao? Avy any an-danitra zako. Izay no marina aminahy. Satria ny avy any an-danitra no mahay manala olona amin'ny fahotana. Fa izay avy etỳ an-tany tsisy nafaka tamin'ny fahotana. Ny apôstôly angaha nafaka tamin'ny fahotana raha tsy nahazo ny fahefana tamin'ny Yahosoa. Mila ny Yahosoa atonga izy vao nahay an'izany dia nahazo ny fahefana tamin'ny Yahosoa. Elia indray avy any amin'ny lanitra ny lanitra ny lidiny dia tsy dia manafaka amin'ny fahotana satria izay ny asany avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Fa raha nareo teto tsisy afaka tamin'ny fahotana sady tsy mahay an'izany nareo. Izay ny ilazana fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra Elia izay hitanareo zao. Izay ny fanazavana. Tsy avy eto aminareo fa raha avy eto aminareo za dia mitovy amin'ny nataon'ireo mpitondra fivavahana ireo nanao foana tahaka an'ireo. Jereo fa nareo rehetra miarana nanao foana daholo. Fampianarana ray daholo io voizinareo rehetra rehetra. Ohatra hoe protestante, katolika, Jesosy mamonjy raha pilazana tsara. Fa ray ihany assemblée de Dieu PDB nareo. Fa ray ihany nareo. Ao anatin'izany koa ny silamo ray ihany nareo. Patron ray ihany ny patronareo rehetra rehetra reo. Samy nanao foana daholo. Izay ilay valiteny. Hoe raha avy teo aminareo za dia tsy nafaka tamin'ny fahotana. Fa matoa Elia nafaka tamin'ny fahotana dia tsy avy eto aminareo fa tahaka ny Yahosoa. Rehefa tonga Yahosoa dia nandeha ny fanafahana ny fahotana. Ary nomeny ny apôstôly izany fahefana izany. Dia nitoizan'ny apôstôly. Maty ny apôstôly dia tsy hisy tsony ilay izy. Satria ny apôstôly tsy afaka mandefa ny fahefana io. Dia rava ilay izy. Tsy maintsy tonga indray ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra mamerina ilay fahefana vao misy ao aminareo ilay izy. Dia io nefa miverina ny fanafana ny fahotana, afaka ny fahotana ny olona, tonga indray ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izay. Eliano anarany. Ao anatin'ny bokinareo inge izany.
fantena faharoa ianao koa ve zany ivavahana tsy ivavahana mihitsy ny Elia fa Elia dia zavaboary namboarin'ny dada Iava sy Joshua natao hoe zandrin'ny Joshua izy irahany fa ny ivavahana dia tsy misy afa-tsy dada malala Iava sy Joshua malala izy mianankareo ihany ny ivavahana fa fantena fahatelo napetrany tena afaka amin'ny fahotana tokoa ve hoe afaka amin'ny fahotana rehefa miaraka aminao tena afaka amin'ny fahotana rehefa miaraka amiko ka tazominao hatramin'ny farany izany no ny fitiavanao ny Joshua izay nanafaka anao fa tena afaka mihitsy ary 100%. Zay izay rehefa tena tianao mihitsy no vonjena ka tena tianao mihitsy ny hoe zaka anoty antsoa fa tena ho any amin'ny lanitra ny lanitra dia tena afaka ianao mino any Joshua nefa ny condition satria izy rery no mahavita an'izay Joshua zao triko aminao zao Joshua ilay naniraka ny Elia dia tena afaka ianao zany mahatonga amin'ny tena hoe tsy azo sandona nge zany fa ka misy zao misandoka dia mba mangalatra an'izany lay manafaka ny fahotana mantsy tsy izany indray ny azako dia mitoly mampianatra dia miaro anareo ondrikelin'ny Joshua ary mitondra anareo makany amin'ny Joshua fa ny tena manala ny fahotana dia ny fanahy masina izay irahan'ny Joshua amin'ny alalako indray satria rehefa manao batisa dia mandeha ilay zareo amin'ny ny fanahy masina dia avy any amin'ny dada Iava nalefa tao amin'ny Joshua ary rehefa manao batisa Elia dia makaty amin'ny Elia zareo dia makany amin'ilay olona tao batisa indray amin'izay olona izay ataoko batisa dia miditra zareo amin'iny tao batisa iny dia eo zareo no mandray an'ilay fanahy masina tena direkta tena miditra ao anatin'ny vatany mihitsy dia manomboka eo izy tsy tena tsy mety manao ratsy satria taritin'ny fanahy masina io raha mbola manaiky hoentin'ny fanahy masina foana izy tsy mety manao ratsy zany iny olona iny sady tsy mety manao ratsy ny tsy tena manao ratsy satria mibety foana io fanahy masina io ohatra amin'ny atsiporiany kely indrindra dia tsy mety manao ratsy mihitsy ny dikan'izay zay zany ny valiteny minanao tamin'ilay fantena fahadimy larana fahenina ny fanontaniana indray tsika salama tompoko mafanontaniana ny ahy dia any amin'ny elodolo ve ny olona taloha rehetra satria tsy mba nalan'Andriamanitra mba valeo azafady tena any amin'ny elo tsy misy sentiment mihitsy zany telo zany raha ohatra ka mamindra fo taminareo Andriamanitra Abrahama io dia tokony tsy nivonononareo lasa vovoka fa tokony hoe avy nareo nanao an'iny tsy mety iny fa mamindra fo za fa tsy olana iny zay fotsiny dia vita fa manino nareo tena nivonony matoa nareo nivonony dia tsy namindra fo zany izy fa tadidio fa noho ny amin'ny Joshua ny ady ho anareo napisy azo famonjena izao ka rehefa teo vonjena dia manatona ny Joshua dia afaka amin'ny fahotana dia tafiditra ny famonjena ary ho any amin'ny lanitra ny lanitra fa rehefa tsy mety miditra amin'ny Joshua na iza na iza dia very direct any amin'ny elo na iza nanomboka tany amin'ny fotoana inona tany fotoana inona any amin'ny elo daholo tsisy resaka mihitsy io zay ny fasidiany meko anao zay ary raha nandringana Sodoma sy Gomora io Andriamanitra Abrahama io tsy nasiany niangana tao na andray ary afa-tsy Noa iza moa Lota efatra mianaka ihany navotany tao reo ihany navotany reo dikan'izay zay atao izay afaka anao amin'izay fa efa tongotra ilay fotoana batisa farany eto Madagasikara 8 mars fara fisoatana anarana amin'ny 4 mars androany amin'ny taonanareo hoe manapa-hevitra fa tsisy tsony ny batisa eto aminareo zay numéro 7 indray salama tompoko raha teny iray fotsiny ve no maharesy lahatra dia afaka atao batisa ohatra resy lahatra anaran'ny Joshua za io azo atao batisa ny olona rehefa tian'ny Joshua zay aloha dia voalohany zay fa rehefa tian'ny Joshua anao mantsy dia manaraka ho azy io teny Joshua iny avy any aminazy daholo iny io rehetrarehetra io
ka raha tianao ny anankiray amin'io teny Yahosoa dia automatika tokony tianao daholo ny zava-drehetra satria io Yahosoa io ihany nanao an'izany rehetrarehetra zany. Io ihany nandrava an'izany didifolo zany. Io ihany no nanao zo fampianarana be dia be meko zao anazy daholo inge fampianarana io. Ary rehefa narahana io fampianarana io dia lasa tsy manota intsony ianao ary makany aminao mifanahy masina amin'ny batisa. Ka roa zany hoe ity tety ihany resy lahatra na dia mety ve ianao vako batisa? Mety foana rehefa na dia ozany hoe resy lahatra fa raha ny didifolo ho any amin'ny Yahosoa aza dia fa mety zany. Tsisy olana mihitsy zany e. Tsisy miteny eto hoe mila mahay rehetrarehetra ianao. Tsy misy an'izany. Ny anaran'ny Yahosoa ny ambony indrindra izay ny tena zava-dehibe zay Yahosoa. Dia rehefa teny Yahosoa anao dia manaraka ho azy, manaraka ny teniny automatika ianao. Ohatra ny tianao ny vadinao dia arahanao automatika ny teniny, ohatran'izay. Dia rehefa tianao Yahosoa dia arahanao automatika ny teniny. Dia mandroso anao manao batisa ny dikan'izay fa tsisy olana mihitsy zany. Fanontaniana fahavalo. Le raha batomiko. Raha vao vita batisa ve ny iray dia raha no azo ny fanahy masina. Tsapany vatany dia misy fantena maromaro. Tsapany vatan'ilay olona ve ny fidiran'io fanahy masina io. Olom-baovao ilay olona raha ny fahazoko azy manomboka eo. Inona ny fivana azy manomboka eo. Nahoana ny mbola be dia ilay olona kanefa taritin'ny fanahy masina. Saotra tompo. Na ho ary varidika tsirairay avy. Raha vina ny azy ny fanahy masina eo amin'ny fotoana anaovan'ny batisa. Efa mandeha ny batisa. Miditra ho aminy mihitsy izy amin'io. Tsapany vatan'ny olona ve ny fidiran'io fanahy masina io. Mazava ho azy. Tandea fifalim-be, atena firavoravoana be, atena mahazo hery izy mampifandray azy direct amin'ilay Yahosoa malala zany, amin'ilay Andriamanitra marina. Zay. Olom-baovao ilay olona raha ny fahazoko anazy manomboka eo. Inona ny fivana azy manomboka eo. Ny fivana azony dia tena tsy te manao ratsy tsony izy. Ary tsy mety manao ratsy noho ny amin'ilay fanahy masina miaraka aminy. Zay. Satria manampy azy foana ny fanahy masina tsy handeha miala ratsy izy. Ary raha ohatra ka misy zahatra ratsy hita amin'ny masiny ka mety mampivily anazy, mety mampivily ny saina amin'ilay nofo mbola nofo hipetrahana aty, dia ny fanahy masina mihitsy no teny tsy manao nintsiny ianao fa afaka ianao fa avitra ianao madio ianao dia tanjy tsy mandeha mihitsy automatika koa ilay olona raha mbola te hiaraka amin'ny Yahosoa mazava ho azy. Nahoana no mbola be dia ilay olona kanefa efa taritin'ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina hoe mpananatra. Matoa izy mpananatra zany dia mpibe dia midika an'izany. Dia mibedy hatrany amin'ny fihetsika tsy mety eo anatin'ny dada Yahosoa mety andehanan'ilay nofonao. Aty ilay nofo mantsy mbola tsy nesorina fa mbola eo dia io nofo mihitsy ilay fanahy masina amin'izay no mibaika hoe tsy mahazo mandeha amin'ny intsony ianao. Zany mahatonga ny hoe raha tsy hoe fanahy masina tsy voabaiko zany io nofo io. Mandeha any amin'ny tsisy foana io. Fa rehefa eo indray fanahy masina dia matanjaka be ianao andravan'io nofonao io. Tsy mety mahavanona intsony io nofonao io rehefa eo fanahy masina. Zay. Zay ka ohatrany hoe ka ahoana mbola be nefa efa ao taritin'ny fanahy masina ka lindraindray ny masonao mijery zavatra hafa. Dia eo ianao dia mieritreritra an'ilay fiainanao ilay mahazatra anao tany ianao mbola teny aloha tany dia fanahy masina mieritreritra tsy manao nintsony tandea miala ianao. Izay mihitsy ny sahatra dia tsy mety manao ratsy mihitsy ianao e. Ary zany hoe fraction de seconde angeny mandeha amin'izany. Fa tsy koa hoe mbola misy adiny iray na adiny roa tsy misy iray minitra akory ny azy zany raha tany eo amin'ny seconde eo zany dia efa ohatra misy vehivavy manadalanao ohatra ka lehilahy ianao. Fa tandea eo ihany ny fanahy masina hoe miala teo fa tsy izy io tandea miala ianao automatika. Nefa hoe voanomboka hiresaka dia efa tonga ny fanahy masina efa mahita vetran'ilay situation hoe zahatra olona animbanao io. Tandea manala eo ny fanahy masina hoe tsy izy io fa miala teo. No ditarika anao hiresaka io fa zavatra hafa mpilamina an'io. Na ohatr'izay koa lehilahy amin'ny vehivavy. Raha vehivavy ianao zany ka mody misy lehilahy miresadresaka aminao fa atrandy eo ny ora dia efa esorin'ny fanahy masina hoe miala teo ianao. Raha tena nitady any Yahosoa ianao fa misy olona manjatra zavatra hafa mipilany amin'ilay batisa fa tsy tena hitady any Yahosoa. Misy olona manao izany ange. Tsy tena ilay batisa ny pilaniny fa misy zavatra tiana tongavana. Ka ireny moa anazy indray ny azy fa tsy miditra amin'ireny. Ireny adalàna ny indray. Larana fahasivy indray. Miarahaba tompoko.
afaka mba manome fahazavana ve zafady ny mahakasika an'ilay jesoma vaovao ohatra aiza ny misy azy de oviana ny misy ilay jesoma vaovao dia ho avy rehefa tonga ny fandravana ny ty taninareo ity anjavo ny ty taninareo ity horavana amin'indray mpimaso izy ary de mivatany izy tany vaovao indray le izy am'izay ary eo amin'io tany vaovao iny no ametranina le jesoma vaovao zay ka ho avy izy io rehefa atapitra ny arivo-taona mbola misy arivo-taona mantsy rehefa tonga zany Eosoa dia mbola misy arivo-taona anjakany Eosoa miaraka amin'ny olo-masiny avo indrindra ao anatin'izany Elia dia tapitra zay dia vao miditra amin'izay ny fanjakana arivo-taona ary ny jesoma vaovao zay vao tsy misy miova intsony fa mandrakizay amin'izay io toka fahazonao tsara fanzavana angamany larana fahafolo salama tompoko rehefa vita batisa mihitsy ve vao afaka dolo ny fahotana fa devolo matsy tena mitady hevitra mafy mihitsy hampanotana zay ma devolo tsy mihitsy hampanotana izy fa rehefa vita batisa ianao dia mandray ny fanahy masina afaka daholo ny fahotanao nanomboka tany amin'ny adama seva ozy nareo adama seva moa tianaran'izy mivanta hoe nanomboka trany ka mandraky anao atao batisa io voafafa daholo dia tena tsisy tsony eo aminao na ray azy nouveau modèle anao manomboka eo tena zay fa tena olo vaovao tsisy ninina trasina fahotana ka izay le mahatonga ny hoe tsy mety manota intsoniko trasy vaovao be anao tsisy trasina fahotana intsoniko ohatanao reny tomobile vaovao mivoaka garazy eny faharova le tompo mafy de mafy mihitsy na vovoka raha tsy avela mikitika ohatra zany mihoatra lavitra mihitsy mihoatra lavitra manarivorivo nanapitrisatrisany eny amin'izany satria fa na voavonjy sambatra be nge zany voavonjy le fana zay teza matahotra fa tena tsy mety manao ratsy rehefa tafaraka amin'ny Eosoa ary maresy andreo devolo reo ianao rehesinao ataonao fahy mihitsy andreo ro ndray mijafajafa ary sady manana fahefananipy andreo any amin'ny elo ianao azafady kely tompoko efa manana baiboly misy anaran'ny Eosoa ve sa baiboly misy Jesosy mbola ampiasainao zao sao tompoko za tsy mampiasa baiboly fa Jesosy ny eo anatin'io fa na application zay de ny application ko nefa manana Eosoa za zay ary raha ohatra anao mijery baiboly jiosy de tsisy Jesosy ao ary tsisy Jehova ao fa Eosoa any de iavano any de io le ampiasainy fa miteny gasy zay zany hoe CFR tao raha miteny gasy zany le anaty izy zay tena marina zany de fanontaniana faharoa ambin'ny folo miarahaba tompoko zay efa nisaotra narana fambany tany kely de ahoana moa zany tompoko ny andreo gasy tsy eto Madagasikara fa le mipetraka ny ivelany misaotra tompoko ta fanontaniana mila valiny tokoa raha tany an-dafy izy na ianao na de tokony mankaty Madagasikara ary raha ohatra n'izy ka tsy nanana fahefana de tokony miteny hoe za tompoko resy lahatra fa ahoana ny ataoko satria anjarako indray mitady ny solution zao ny atao de mety arakaraka an'izay teneniny eo de ndeha tena asako zay ary raha ohatra indray hoe tonga any amin'ny toerana misy azy ohatra amin'ny fitoriana teny makany ka tany izy voanainao na de azo atao batisa izy satria ny ampitan-dranomasina raha ny ampitan-dranomasina zany izy de mety fa raha eto izy tena tsy mety mihitsy zay rehefa vita io batisa mitomaso io de tsy mety intsony fa raha ny ampitan-dranomasina indray tena mety mihitsy zay ka mamivaly teny de atreo indray aloha ny fanontaniana aloha fa endrasantsika indray aloha hoe mbola misy fanontaniana hafa ve sa ny farana hatramin'iny mbola andefa feokira indray aloha zany enoko ny hoe mbola mitoy hoe sa tsy mitoy mbola andefa kely ny feokira teknisianina
efa misy fanontaniana tonga indray ty 720. Salama tompoko. Mafanontaniana kely lena. Ianao ve olombelona taloha dia nitsangako velona ohatra ny eo soa? Takany eo soa mihitsy ny lalako. Nateraka koa taka ny vehivavy niteraka reny ny niteraka. Dia rehefa nateraka dia izao manao ny asany eo soa amin'izay sy dada iava. Zay. Fa mandalo fahafatesana taka ny olona rehetrarehetra koa taka ny eo soa koa nandalo fahafatesana. Fa hitsangana aorianan'izay. Zay. Hitsangana amin'ny maty ny dikan'izay. Izay zany ny valiteny omenanao. Dia mbola sisy fanontaniana moa zany fa mandefa feon-kira indray nareo aloha marapitry ny fanontaniana. Mbola mandray ny fanontanianareo foana. Raha misy fanontaniana dia afaka mametraka foana nareo. Izany ny andefasan'ny feon-kira mandrapahatonga ny fanontanianareo. Dinio tsara ilay fanontaniana. Tsaintsyainy tsara mihitsy ny diapetrao. Fa dia izay ny hamonjinanao izay. Na hamonjina ny hafa ihany koa. Nda ao alefaso ilay feon-kira mandrapahatonga an'ilay fanontaniana. Efa afaka miditra ndraitsika aloha. Kasika ny fanontena efatra ambin'ny folo. Kasika 8 mars. Dia nametraka fanontena tamin'ny voalohany moa zany izy ity. Dia voalohany indrindra zany. Dia izy ny fanontena faharoa. Za tompoko mba te hafantatra bebe kokoa. Angamba nivakitsika ilay fanontena voalohany dia amin'izay maharaka tsara koa nareo hoe araka ny lazainareo teo izy ianareo dia mihinana kisoa dia fa maninona dia maninona koa izy ny devoly ny fady kisoa. Izany ilay izany. Ilay voalohany tamin'ny fanontaniana dia ny faharoa amin'ny fanontaniana zany. Zaho tonko mba te hafantatra bebe kokoa amin'ny fivavahana momba ny Erosoa. Satria mantsy dia efa akaiky ny 4 mars. Dia mety aiza zany ny toerana mety ahitana anao raha vita ny 8 mars.
Internet tanao anazy makan'iza foana ny ampiangonany Eosoa dia hitany foana rehefa mbola tsy miainga miala eto. Zany hoe miala eto dia raha miala eto Madagasikara rehefa tsy mbola ny ampitan-dranomasina satria atsoina mantsy anie. Atsoina na sahala amin'izany misy tatakan'izany zany dia mandeha. Ka rehefa mbola tsisy olona miantso zany na tsy mbola misy iraka andehanako makany ary andefasany Eosoa dia mijanona eto foana. Saingy ny fotoana hijanonako eto rehefa mifoy tena mivitsy mihitsy zany. Mba tsy ilazako hoe mety tsy hitanareo tsy mihitsy ny area kelikely any. Zay. Fa raha ho hita maso zany mbola mety hitanao ihany raha kidy. Manodididina ny aorianany 2 volana 2 volana mbola mety eto ihany aho. Fa mety aoriana zay tsy fantatra intsony mety 2 volana ihany angamba. Mety tapa-bolana ihany koa angamba dia efa tsy hita intsony tsy fantatra intsony. Fa izany aloha nge mba miverina eto ihany e. Zay. Fanontaniana 10 efa teo ihany tompoko. Hoy ny mpitondra fivavahana sasany rehefa maty vao masina ary misy ny hafandiovana na masina. Tsy miexiste ao anatin'ny soratra masina daholo izany teny izany. Ary tsy misy olona maty masina zany. Tezako izy hoe maty vao masina. Ny olona masina dia izy mbola velona ny masina. Izy tsy mahay manota intsony iny. Fa rehefa maty ary izy tsisy atsalovana azy tsozy ny soratra masina. Ina ny idiran'ny maty ary hoe dada Iavasy hoe tsy Andriamanitra ny maty fa Andriamanitra ny velona. Ka inona moa zany ny idiran'ilay maty amin'izany? Amin'ny maty zany tsisy inona ifandraisana amin'izany intsony. Ary aza ty amin'ny maty ozy ny teny Eosoa jereva nitadiavanareo any velona. Rehefa teo velona aloha dia makany amin'ny Eosoa velona mandrakizay dia tsy manota intsony dia amin'izao velona izao no masina. Fa rehefa maty ianao tsisy idirana izany intsony hoe maty vao masina izany. Tena avy any amin'ny devoly mihitsy nge izany sary izany. Tsy soratra masina amin'ny teny izany mihitsy anie. Contraire an'izany ary ny soratra masina izay niteneko teo izay. Ary tsy misy ny hafandiovana. Rehefa very ianao dia tsy andeha amin'ny helo fa tsy izany manadiodio izany. Foroporon'ny olona fotsiny izany fa tsy miexiste izany. Rehefa nanao tsara ianao dia makany amin'ny fiainana manaveo ny tenin'ny Eosoa. Ary rehefa nanao ratsy ianao dia makany amin'ny helo mandrakizay koa ianao dia ny farihy rehetra avy ny fiafarany. Zay ilay izy fa tsy misy azany hafandiovana izany ao. Fanontaniana 9 Salama tompoko. Mba hazavao tompoko ny mpitoroteny 12-13. Mpitoroteny 12-13. Mpitoroteny a. Fa rehefa reza ny teny rehetra izany dia izao ny farany teny. Andriamanitra no tahory ary ny didy no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Raha tany amin'ny andro ny didy fosy lana Mose ho an'ny zanak'Israely, ho an'ny zanak'Israely dia mitandrina ny didy fosy lana Mose ny tokony ataon'ny zareo tamin'ny andron'izany didy fosy lana Mose izany. Ary zareo Israelianina ny tokony mitandrina an'izany dia ao Israely rery ihany. Tsy azo anampiana zay ary tsy azo anisopana. Rehefa tonga kosa ny Eosoa ilay fanekena vaovao, izay nametraka ny fanekena vaovao tamin'ny nandatsahan'ny rano teo amin'ny fijaliana, iny rano ny fanekena vaovao, dia manomboka eo indray ny didin'ny Eosoa no arahana, lalànan'ny Eosoa no arahana, dia Eosoa no arahana. Zay zany ilay didy arahana amin'izao tsika miteny izao indray. Zay ilay hoe arao ny didiny. Dia arakaraka an'ilay fametrahana ny fanekena zany io. Raha mbola sy tonga ny fanekena vaovao Eosoa dia ny didy 10 mihitsy no nasendra arahana. Ary ho an'ny Israelianina rery ihany. Fa tsy natao amin'ny malagasy na amin'ny frantsay na ny angilisy fa natao an'ny Israelianina rery ihany. Dia ilay hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesoana. Ary any Israel rery ny azo tandremana. Tsy azo entina ty Madagasikara na ny Fransa na ny Angleterre na ny Amerika, tsy azo entina any. Fa rehefa tonga kosa ny fanekena vaovao, maty teo amin'ny fijaliana ilay zanaky ny avy indrindra teo Eosoa,
dia nandatsaka ny rany izy a, dia ny raha iny atao hoe nipetraka ny fanekena vaovao. Ary raha vao nipetraka ny fanekena vaovao a, dia rava ny fanekena taloha ny dikan'izay. Rava ny fanekena taloha. Dia iny koa moa raha toa hoe fa tsy mety tsotra satria tsisy fanafana ny fahotana intsony iny dito folo sy lanamose iny. Ka raha misy olona mipetraka ao dia efa mitady loza mandrakizay izy satria dia efa tsy afaka ny fahotana mandrakizay. Hoy izany a, ny lalàna rana zany zao dia lalàna ny Yahosoa, ilay fanekena vaovao. Satria ilay taloha efa tsy mety intsony sady tsy natokana ho anao malagasy iny, manatao ho an'ny jiosy irery ihany. Na ho azy zay ny valiny iny a, fanontaniana fahafito ambin'ny folo. Salama ozy izy a. Fa manina moa zany anaran'ny Andriamanitra no atao hoe Yahosoa, ohatran'ny tsy lôzika, misaotra. Dia avy amin'ny dalina ihany. Dia tsy haiko moa zany vidiana ahoana lehilahy na vehivavy fa dia tsy haiko. Fa izao zany le apitaiko aminao lôzika be ilay satria io le anarana original. Avy any amin'ny lantilanty io anarana io ary io no antsoiny jiosy anazy. Ary io no mipetraka atao anatin'ny Sefer Torah jiosy io anarana Yahosoa io. Ary io le anarana mitondra famonjena ary izay miantso an'io dia afaka fahotana dia lasa tsy mety manota intsony ary fiadanam-be fahasambarana be ny ananana. Izay no mahatonga ny hoe io no lôzika satria io le natsoiny jiosy, io no natsoiny apôstôly ary afaka ny fahotana izay miantso an'io. Ka io no tena lôzika ary fiji. Izay ny izy zany angambany. Satria izay miantso an'io anarana io dia afaka ny fahotana ary io no tena tao anatin'ny soratra masina ny jiosy na le atao hoe Sefer Torah ny jiosy. Io hitao. Fahavalo ambin'ny folo indray. Le nanontany an'ity tompoko. Nazava tsara tompoko rehefa nazavana nanontany ivelany teo. Fa za koa tompoko nisy teny hoe tsy mahatoky ilay soatra masina hoy izy fa satria hoy efa mpanota hoe nandika an'iny ka mety tsy marina avokoa zany no misoratra ao izy. Ka mba tiako hazavaina kely mikasika an'izay misoratra tompoko. Ka raha ohatra ny mitombona izany teny izany dia tokony tsisy afaka amin'ny fahotana ny olona. Ny olona raha afaka amin'ny fahotana ka tsisy idirany hoe mpanota nanoratra an'izany tsy hany. Ny aingan'ny soratra masina dia avy any amin'ny jiosy ilay izy dia Mose nanoratra an'iny. Ary dada Yavanna mpanoratra anazy. Dia efa tao daholo izy soratra io. Nanoratra koa ny mpaminany. Dia nanoratra koa ny apôstôly tatika hatramin'ny filazantsara ny soratra masina zany. Dia samy tao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy daholo ireo zany. Fa rehefa nandika amin'izay ny jentilisa, nalainy ilay dika teny, ka nadika iny dia novainy zareo ny anarana. Ny anarana mihitsy io problème io e. Tao ny aingana io zavatra io. Fa ny soratra masina ao tsisy diso zany. Ohatra na io katolika romana io tsisy diso angeny anazy. Fa ny protestanta ary no nandiso satria novainy zareo. Ny katolika romana tsy nandiso an'io soratra io mihitsy. Fa io anaran'io mihitsy ny azy nanaovany adalàna. Zay. Ary manakaiky ny Sefer Torah ny jiosy mihitsy ny dika teny. Tsy fanalahatra fa tena mety be zany e. Zay. Raha ohatra ny ary tena mijery ny dika teny katolika dia mahitsy loatra ilay nanaovany zareo anazy raha miolombelona. Nefa teny izay mihitsy ilay izy. Rehefa tena dika mihitsy ny Sefer Torah ny jiosy amin'ny teny gasy dia tena izy dika teny katolika romana mihitsy. Fa zareo fotsiny nanaovan'ilay anarana ary rehefa avy eo koa ny fampianarana novainy fa tsy nanaraka an'io zany izy. Fa tsisy diso karaha miteny hoe mpanota nanoratra an'io dia tena vomafy ianao fa tsisy hidiran'ny mpanota fa izy fotsiny mba nandika an'io tamin'ny teny gasy. Ka raha mpanota izy ny teny tsy miovako. Izy ny mpanota fa ny teny tsy miova. Tsisy dika mihitsy zany. Izy ny mpanota ve dia ny dika fa ny teny koa lasa fahotana. Tsy mitombony zany. Ny teny dia teny foana ary marina io teny io. Fa ny mpanoratra anazy ny teny foana amin'ny fahadalàna ihany ohatrany dia anazy zay.
raha izy ny mpanota dia tsy midika hoe ny soratra koa lasa manota ny soratra fa ny soratra ke soratra foana e ary io mitoetra foana io ka na izy izy mandikana io dia io ny dikana io ka tsy misy idirany hoe ale nandikany ity mpanota ka za tsy hainao ty fa tsy mety ianao zany kosa tsy mety zany asa any mitsizy le zary zany fa alay foana ny soratra fa marina nge ny soratra ny soratra marina fa le mpandika ny diso izy zany ny mpanota ka izy ny diso ny dikan'izany fa tsy ny soratra ny soratany satria le soratra io soratra io ihany na dikany le sefertorany na dikany dia tsy olana zany matonga na mahafahazanao tsara le izy fanontaniana fa 7 salama tompoko miazo oliva roa ve mba manao batisa taonao koa ianao ve manana fahefana eo amin'izy ireo any Israela ve misy fiangonana eo soa mazava ho azy manana fiangonana izy roa fa saingy mafy be ny asany dia zareo ve anao batisa tahaka anao koa tsy dirako indray ny ataony ampanaoviny eo soa anazy zany fa rehefa misy resy lahatra manao batisa izy normalina be zany fa fantatro ny tantaran'izy roa lahy fa tsy resaka ny momba azy mihitsy satria tena hafa ny azy misy lamina asa hafa nampanaovina anazy dia tsy aleo za tsy hiditra amin'ny zatra nampanaovina azy na dia lehibe ny zareo aza fa naseho soa manokana mihitsy mantsy tahaka na tsy afaka hidikidirana izy an'izy fa naseho soa manokana koa le izy ndao azy ianao ve manana fahefana eo amin'izy ireo ie fa tsy araka n'ilay fieritreretanareo anazy ny eonanay fa tena mihaona zay fa amin'ny tsy amin'ny eritreretinareo anazy fa tena hafa le fomba fihaonanay dia anisy ary ve misy fiangonana eo soa dia efa nivaliko hoe misy ihany zay zany ny valin'iny fa nataoko mahitsy be le valiteny fanontaniana 20 salama tompoko fifandrifinjavatra ve sa ahoana fa misy miteny mifanandrify amin'ny tomba vao malagasy ny katomatsa tsisy idiran'izany mihitsy ka tomba vao malagasy any nge zavatra fanompotsyampy nge ny atao amin'izany ary ny datin'izany nge daty hafa fa ny katomatsa ny tena daty presiany data iavasy eo soa mihitsy ny hoe fa misy amboninahitra eny eo soa e fa mifankalazana azy no amin'ny fiverenany anarany ka nitondra famonjena izy efa nitsangana amin'ny maty zany ankalazaina zany ka tsy mifanandrify mihitsy an'ilay tomba vao malagasy mihitsy izy nankely ary tsisy idiran'izay zany e fa tena datiny eo soa napetraka fotsiny eo oediny a nanaovanareo an'izany fankalazany e daty ny katomasy tomba vao malagasy ny ary daty hafa le izy fa tsisy idiran'izany alarina fa 220 ndray a 220 moa e za dia azo lazaina fa efa mba nanaraka ny fampianaranao ihany ary efa namonjy katomarsa sy nanatrika fivoriam-bavaka atao aminareo ihany fa ny antony tsy naresy lahatra dia ilay hoe ianao avy any an-danitra za mantsy olona tsy dia miniminy foana zany lasa aloha tiako ary te hiaina amin'izany afaka fahotana zany ny tenako inona ny tokony ataoko tompoko miala tsiny fa lavalava mesazoko tsy olana mihitsy ny nataonao lava zaka za tsy afaka hiteny aminao hoe tsy avy any an-danitra dia tsy avy any amin'ny lanitry fa lasa mandainga za ary tena mahatezitra n'ilay naniraka sy namorona ana raha ohatra hoe hiteny hoe tsy avy any fa tena avy any ary teny izay mihitsy za ary raha tsy avy any dia tsy afaka nitondra ny fampianarana na afaka anareo tamin'ny fahotana io roa arivo taona nge nareo zay nivavaka fa nga nisy afaka tamin'ny fahotana na andray azy mba dineo nge zay teny zay ka raha olona teto ihany avy eto aminareo ty ihany dia tsisy nafaka amin'ny fahotana fa matoa rehefa tonga ny tenako ambasadeur-ny eo soa Ziadia Elia dia tena tsy avy eto aminareo fa avy any amin'ny lanitra izay ny eviko
ary rehefa nitondra ny teny taminareo dia hafa mihitsy ilay nitoriko taminareo dia tena ilay nataony Ahosoa mihitsy sy naniraka ary io ilay fampianarana izay tena mifandona sy miady aminareo olombelona mihitsy izy ary mifandona aminareo mpitondra fivavahana rehetra rehetra tahaka ilay nitsanga tany amin'ny andron'ny Jiosiany dia tamin'ny andron'ny Fariseo verina mihitsy angeny sary zao tena miverina tanteraka mihitsy izy zao reo mpitondra fivavahana reo mihitsy angeny mitady hevitra amin'ny contran'io teny hatramin'ny farany sy mampiresika ny olona tsy hainao ny fampianarana mihitsy tahaka nataon'ny Fariseo sy ny mpanoratan-dalàna ihany même schéma mihitsy izy ka raha ohatra anao miteny hoe izay ny tsy naresy lahatra nafa fa tonga ataony vavaka fa ianao le niteny an'izay dia za tena sanatria mihitsy tsy teny zahatra lainga amin'ny olona fa marina izay ny marina amiko avy any aminay za avy any amin'ny dada malako ay ava sy Ahosoa malalako izay naniraka aza ary iverina any rehefa miala ety aminareo ety normal be za ary ny famantarana an'izany dia inomeko anareo hoe nareo afaka amin'ny fahotana izay ihany ny fanaporofona an'izay satria ny avy any aminay rery ihany no mahavita an'izay fa tsy vitanareo olombelona ety an-tany izany na andeha ambaky ny lohanareo na anao fampianarana handresy lahatra olona na anao lavage de servo olona nareo tsy vitanareo zany ny zavatra vonjeko ane ka any anatinareo any entinareo mandehandeha any ange le zavatra vonjeko sy io arovako io tsy anota io nefa vitako izany noho ny amin'ny fahefana sy ny herin'ny meny Ahosoa dia reo olona mandehandeha be dehibe aman'arivo indreo nefa tsy mety manao ratsy intsony misy zao any Togo misy zao any Comore misy zao any Inde be dehibe ny olona manerana zao any Chine misy any La Réunion misy any France misy be dehibe ny olona mihaino sy manaraka ana ary zay ny Inde efa tsy manota intsony izany ange tsy vitan'ny hery sy ny fahefanareo eto olombon'ny tany satria ny devolo no contre an'izay voalohany indrindra hoe tsy manaiky an'izany hoe olo lasa tsy manota izany zahatra tena ala ny devolo zany fa vitako izany satria za avy any aminay namorona anareo dia ilay Andriamanitra ataonareo Andriamanitra Abrahama ka raha ohatra anao teny hoe izay ny tsy naresy lahatra anazy dia tsy hitako izay atao aminao fa nanome porofo anao fotsiny hoe matoa afaka amin'ny fahotana ny olona dia tsy avy eto an-tany ny dikan'izany le nitondra azy ka rehefa tsy nonao izany dia tsy hitako izay atao nefa za mba te hamonjy anao ihany fa dia tsy hitako izay atao ilay tonga miranysirana hoe akory atao dia tsy hitako fa efa nazavaiko taonao marina hoe za tsy afaka hiteny aminao mihitsy hoe tsy avy any zatra lainga be kosa zany fa na ny tena koa raha miady aminah amin'izany hoe ino ny titeneninao fa zany za sy ny foroniko zany fa zay mihitsy ny zany dia tsy afaka hiteny aminao mihitsy hoe tsy avy any dia fa teny seny marina izay dia mirary zao anao aianao an'ilay teny larana faharoa amby roapolo indray salama tompoko ianao ve afaka amin'ny fahotana mahafaty toy ny fahotana tamin'ny fototra izay mahatonga ny olona ho faty ny fahotana tamin'ny fototra dia condamnation à mort jusqu'à amin'izao izay natonga ny Ahosoa tonga nanalanao tao anatin'io vatana io natonga ny olona manao hoe nareo tsy eo amin'ny nofo tsony fa efa ao amin'ny fanahy ka raha maty ara le nofo tsy efa tsy antsony ny problème nefa zay efa ao amin'ny fanahy vakile Romanina 8:9 nareo efa tsy eo amin'ny nofo tsony fa efa ao amin'ny fanahy raha taretin'ny fanan'Andriamanitra nareo ka raha maty ny nofo tsy any aminay tsony le problème ty zay efa afaka tamin'ny fahotana rehetrarehetra natrany amin'ny Adama sy Eva aza tamin'ny Adama sy Eva zany efa afaka efa hatrany afaka daholo reny satria nafindra tao amin'ny fanahy zay ary rehefa taretin'ny fanahy dia lasa zanaky ny avo indrindra zany zay Romanina 8:9 ianareo tsy eo amin'ny nofo ao amin'ny fanahy raha ny fanandriamanitra mitoetra ao anatinareo zay ka rehefa ny olona zany tonga atao amin'ny Ahosoa dia efa tsy eo amin'ny nofo tsony izy fa efa tafapetraka any amin'ny lantilanty izy mbola vely iny dia efa tafapetraka any Efesianina 2:6 Efesianina 2:6 angambany izy niarana atsangany isika ary niarana petrany eo amin'ny lantilanitra ao amin'ny Ahosoa
niarana tsanga antsika dia niarana petrandreo amin'ny lanitry amin'ny Jehosoa. Zany hoe ny olona raha ho avy dabatia dia tany efa mipetraka any amin'ny lanitry. Zany hoe tsisy dikany aminazy tsony io nofo io. Le nofo mantsy le mampanotra sy mampanao ratsy, ary zany ny proof fa tena efa tsy eo amin'ny nofo tsony atao amin'ny Jehosoa satria efa tsy mety manao ratsy intsony izy, efa nialana zany nofonay ny dikan'izay. Toy izany hoe ianao io mbola misy nofo ko ahoana, ka izay le asan'ny Jehosoa e. Efa tsy eo amin'ny nofo tsony zay izy, dia tsy mahay manoto intsony zay, dia efa any amin'ny lanitry zay, dia zay ny marina. Fa le nofo fotsiny zany mipetraka io satria mbola tsy tafahalatso zay. Ka miandry ny fahatongavan'ny Jehosoa kosa. Efa tonga Jehosoa nanavitra anay dia efa afaka izay, dia efa tsy problème any intsony le nofo. Kosa ianao kinareo raha mbola maty, ino no maty fa zay tsy maty. Zay nge tsy maty tsony e. Satria zay efa avitra. Zay raha mbola hitsangana maty indray le nofo fa tsy tia nofo tia tsony, fa mbola azo nofo avao zay. Ny dikan'izany dia tsy maty mihitsy izay. Fa zay efa velona ao amin'ny fanahy, ary fanahy foana ny ivelomanay. Zany mahatonga ny tsy marana le fahafatesana satria efa zay rehefa tsy aoko. Tsy midikako zay efa tsy karakara ty vatana ty zay rehefa marary io. Satria nay mba mahavoavonjy olona le vatanako. Zay avelomanay izy dia nataonay ho an'ny Jehosoa, iasana ho an'ny Jehosoa. Fa tsy marana io zay. Tsy matahotra an'izay momba ny nofo io tsony zay fa nenay ny eo amin'ny Jehosoa ihany. Zay le tsy eo amin'ny nofo tsony zay fa efa ao amin'ny fanahy. Ka raha maty ny nofo zay nga maty miaraka amin'iny. Zay rehefa ao amin'ny fanahiko. Zay rehefa velona fa afitra mandrakizay zay. Fa raha mbola tsy avitra zay dia nitsady maty ny fanahy ny maty ny nofo. Zay le problème. Fa zay efa navotany Jehosoa tsy mety maty tsony ny fanahinay. Dia tsy olana raha ho anareo olombelona moa zany resahako zany. Zay indray moa fa tsy mety tamin'izany raha izaho manokana satria ny hafa mihitsy ny condition izay fotsiny izy zany. Mbola misy fantena manaraka moa ty an'le olona toy ihany. Feno zany efa afaka fahotana mihitsy zay tsy moteny intsony ary tsy mikasika eny intsony fahotana tany amin'ny Adama sy Eva ty zay efa tsy amin'ny nofonay intsony. Ary ny zaza mbola tsy ampy 2 taona. Azoko le tianao tenenina amin'iny. Manao batisa an'le lanota avy ianao, na dia hoe le lanota avy dia atao batisa aminao. Na dia nanary hoe le lanota avy atao batisa. Ary ny zaza mbola tsy ampy 2 taona tena tsy haiko ny afaka manazava ninao fa tsy azoko dia mamano zavatra tsy mety aho. Fantaniana 7-20 matyko fantatra marina hoe nareo hoe manana baiboly manokana sa hoe le anarany Andriamanitra fotsiny no sonareo Jehosoa. Misaotra mbola fijia be ty amin'ny talina foana. Izao le izy fijia. Le baiboly zany zay manana baiboly katolika, manana baiboly protestanta, manana baiboly jema, manana baiboly teny frantsay karazany PDP, manana baiboly angli karazany PDP, dia manana Sefer Torah ny jiosy. Hoe le baiboly original zany. Io Sefer Torah ny jiosy zany dia dikany amin'ny teny gasy omeko anareo io. Zay. Dia rehefa mamaky dia tany la ina moa le dika teny jiosy no omeko anareo amin'ny teny gasy malalaka. Zay le izy. Zay le zany refijia. Tsy haiko ina angano dika an'ity fijia ity. Hoe mipetraka ao amin'ny dalina. Dalina foanina tsy azoko mihitsy ty teny ity. Fanontaniana 7-20 ilay nanontany tao amin'ny numéro 16 zany. Azafady dita tompoko. Mbola fanontaniana ihany. Azafady tompoko Jaona voalohany toko 2:7. Jaona 2:7 raha tsy an'ilay zay aloha. Na aloha fa lany le batterie dia chargena kely. Basa aloha. Fa iverinako iny aloha rehefa avy eo fa tandeha tsofoko amin'ilay numéro 25 satria le 24 mila mamaky teny.
dia le teny zay ndraika zaho anatin'ny application no mamaky an'izy oa dia izay. Salama tompoko. Inona no hevitry ny 4 mars? Aorian'ny 8 mars fiasany tsy le intsony ny mpanota ibebaka. Inona sisa no ataonareo? Dia ny olona aminao zany raha misy mamosavy dia ahoana? Aleo raha favaliko tsirairay. Inona ny hevitry ny 4 mars? Fiderana ny Ahosoa mankalazana anazy fa tafaverina soamantsara ny anarany. Zay, ny raha ny Elia merina ny anarana dia tafaverina dia nanaovana fety zany. Zay 4 mars io. Tafaverina ny famonjena zany dikan'izay. Tafaverina anaran'ny Ahosoa famonjena goavana be. Aorian'ny 8 mars fe zany tsy intsony ny mpanota. Raha ilainy nareo ko atsipany amin'ny elo ny mpanota koa ny tsilay. Ibebaka. Dia tsy misy fibebahana azy nareo atao tsondra malagasy. Malagasy ny resako. Zany hoe raha malagasy zany resahana dia tena tsisy nina azo atao aminareo tsony ko tena tapitra teo mihitsy ny liziko. Dia any amin'ny Jesosy le any amin'ny Ahosoa santoko amin'izay nareo zany mandeha. Any, faly be reny mandray anareo ane. Tombo be nisy ampivavaka ao aminy amin'izany. Tsy tokony alovanareo nge zany zavatra zany. Nenay ny tapitra dia tokony tsy aleo fa tokony faly be ary nareo tena izy. Fa zay teo any amin'ny lanitra dia manatona ny ely any rehefa teo any aminay. Zay le izay. Inona sisa no ataonareo? Ny ataon'ny ondrikely ny Ahosoa dia mampandroso ny asany Ahosoa amin'izay mba anjara tandrifiny tsiray avy. Zay sisa ny asany zay. Dia miaro ny tenany tsara ho masina hatramin'ny farany mandrapatonga ny Ahosoa. Zay. Mampandroso ny asany Ahosoa izy amin'izay mba ataony, izay mahafinaritra anazy, izay mba mari-pitiavana ny Ahosoa. Zay. Amin'ny Ahosoa moa tsisy fanerena fa dia fitiavana daholo ny atao ato. Zay ny ataon'ilay ondrikely ato dia mivavaka, dia miambina foana, miaro ny tena tsy hanao ratsy mihitsy hatramin'ny farany fa miandry ny fihevian'ny Ahosoa e. Dia mijery ny zava-misy amin'izay hoe manahoana ny fahatanterahany teny rehetrarehetra normalako. Jerevana amin'izay aiza ho aiza zany zao no tanteraka ny teny satria efa maika hody daholo. Zay le izy. Dia ny olona aminao zany raha misy mamosavy dia ahoana? Voarin'ny Ahosoa tsara mihitsy izy. Tsy misy mahavoana azy tsonky fa manana fanamasina izy hitarika azy. Faamisaviana inona tsony moa ny avoany eo amin'ny Ahosoa? Ny adalàna izay te hiala amin'ny Ahosoa indray bizarako anazy iny. Ianao ve mahafantatra hoe fa tsy mety manao teny tsony ko mbola inona indray ny tadiavina raha tsy izay? Fa ifanamasina io mitarika foana ary miaro ny ondrikely hatramin'ny farany. Tsy misy mampanina ondrikely zany hatramin'ny farany. Izay zany ny valy teny ho anao. Dia ho an'ilay olona teo ilay Jaona voalohany toko faharoa andininy fahafito hoe sevakidina Jaona faharoa andininy fahafito. Zay moa misy tena sy telo mbola lambandamina kely an'ilay mbola mijery kely an'ilay izy zany. Miandry kely vetivety kely nareo. Jaona faharoa andininy fahafito. Ela be koa ty vao misokatra. Mialatsiny kely somary taraikaraiky ohatrany. Jaona faharoa andininy fahafito.
fa maro ny mpamitaka efa lasany amin'izao tontolo izao dia reny izay tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny Jehosoa. Izy no mpamitaka sy an'ity Jehosoa. Ianareo moa zany le Jesosy ny tianareo tenenina. Ka le Jesosy anie ho tsy onge ho any ao anatin'ny Baiboly e. Tsy ao anatin'ny Sefer Torah Jiosy io anarany io fa laingalaingan'olona fotsiny. Ireo mpitondra fivavahana ireo no nandiso an'io. Dia le nanoratra anazy tamin'ny voalohany, ireo no tenovany io Jesosy dia lasa ireo nivadika daholo rehefa avy eo. Ampiasaina devoly zareo. Dia novaina io anarana io. Fa ny ao anatin'ny Sefer Torah Jiosy dia Jehosoa ny originalinao dia Yahva ny originalinany amin'ny anarany Andriamanitra Abrahama ray. Zay. Ka raha vakina amin'ny teny Jiosy Hebreo zany dia izay ny vakiko izay. Fa maro ny mpamitaka efa lasany amin'izao tontolo izao dia reny izay tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jehosoa. Izy no mpamitaka sy an'ity Jehosoa. Raha vao tsy Jehosoa zany no natsoinao dia tsy izy io. Profon'izany Jesosy nampandika lalàna anareo. I Jesosy nampanota anareo. Izy ary tia nandika an'ilay Leviticus toko faha 12 nongotany tao dia nisoloany ny tenany. Nareo ihany ary nandefa an'ilay teny teo. Zay. Mpandika lalàna iny Jesosy dia nireo mpanota manaraka ny rohany io. Zay. Zay zany ilay valin'ilay teninao amin'izay dia tsisy tsondray moa zany ny fantaina fa miana indray tsika aloha. Indray ny fantena manaraka. Dia afaka miditra indray nareo zany fa miany satria efa tapitra ilay fantena teo. Fa 4 salamy dia izany hoe ianareo rery zany no voavonjy eto amin'ny tany. Raha izany foana moa zany razanao fa tsy olombelona ianao. Valiko tsirairay ianareo rery zany no voavonjy eto amin'ity tany ity dia ataoko eto amin'ity planeta Terre ity mihitsy zany. Izay rery no voavonjy. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora. Lota rery no voavonjy izy efatra mianaka, sisa maty daholo. Tamin'ny andron'ny Noa maty daholo ny olona. Noa valy mianaka ihany sisa niavitra tao. Ohatra izany koa ny sary. Izay rery atao amin'ny Jehosoa rery ary niavitra. Ary tena mahitsy mihitsy ny ary kategorika. Izay rery atao amin'ny Jehosoa miaraka amin'ny ziady iny rery no avitra. Sisa any amin'ny elo. Tsy ndiko tsara zay. Sisa any amin'ny elo. Hitantsika eo ingeny toy iny. Fa ahoana moa zany ny ilazanao fa tsy olombelona ianao. Ka izay mihitsy ny ary zako. Raha jerevanareo amin'ny olona takanareo olona hitanareo dia olona. Olona takanareo raha jerenareo. Minambary mba misasa amin'ny maraina. Mba makany amin'ny WC mba mikoaka, mba mihevona, mba voansery, mba marary, mba mandray fanafody. Mitovy aminareo raha amin'izay hitan'ny masonareo izay. Fa za tsy mitovy aminareo nefa. Izay ny azoko tenenina aminareo. Fa za avy any aminay. Avy any amin'ny lanitra izay neviko. Izay no tonga nanome porofo anareo hoe io fanafana fahotana iny porofo. Izay ihany. Tsy misy ankoatran'izay. Ataoko fa voavaly daholo ilay fantainareo dia afaka mametaka fantaina indray aloha izay mbola metaka fa miandry foana zany za. Mba ho afa-po daholo ake nareo dia mba hafantatra ny marina dia mba hitodika aingana ny amin'ny Jehosoa nareo vonjeo ny lalakalenareo. Batisa farany amin'ny 8 mars ao Madagasikara. Tsisy tsony aoriana izay. Araha ny ampitan-dranomasina dia misy ny batisany. Andray tena misy ary misokatra mihitsy ny any. Ary tena andeha ho any Elia. Zay ny sary zay. Fa misy miandry zao ny ampitan-dranomasina any zao. Misy miandry anany zao. Miandry ny 8 mars vita dia efa lasa indray. Zany azoko anareo tena misy ny miandry. Fa raha tsy nisy ny 8 mars efa lasa ohatra izay. Fa misy ny 8 mars anao batisa farany a Madagasikara za. Reto ilay olom-boafito ho an'ny Jehosoa zany. Dia tsisy tsony. Zay.
ka le fandarana dia natokako an'ilay olona tena mitady famonjena dia ho an' zareo zao ataoko zao. Davary marabatonga ny fanontaniana aloha dia rehefa tsika ndray ny mozika marapetitra ny fanontaniana ary. dia manaroatra amin'izay ary miantso tongava daholo anatina ny Ospa. Efa tapitra ny valiko dao izay ny fanontanianareo ary mitanjona dia hoe ovonjena izay mitady famonjena, ovonjena izay tena maniry araka amin'ny Ospa, ilay ho lasa tsy hanota intsony, satria ilay tsy manota intsony irery ihany mahazo miditra ny lanitra ny lanitra. Izay ngely izy fa tsy mba hiditra ao mihitsy izay mpimatsy. Raha vakinareo ny boky ao amin'ny Apocalypse 21-27, Apocalypse 21-27 midina be ngeraka izy izany feo izany. Fa ilay mozika izao tena andeha mafy be dia ilay feo lasa midina ambany be mihitsy. Aza ralaovana ilay volume fa tena tsy mety. Dia mba ataovy olona matotra ilay volume eo fa lasa ohatrany manao kilalao be. Apocalypse 21-27 dia hoe tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina.
na zay manao vetaveta sy ny mandainga fa zay voasoratra amin'ny boky ny zanak'ondry ihany. Ka ilay zanak'ondry fantatry ny anarany ilay niteny hoe aza manota intsony. Ka ireto voasoratra anarana reto zany dia voasoratra ao anatin'ny bokin'ilay niteny hoe aza manota intsony Yahosoa io teneny. Ka ilay voasoratra anarana reto zany dia zay tafiditra ao amin'ny Yahosoa rery ihany. Reo ihany ny tafiditra io. Tafiditra ao amin'ny lanitry. Dia izahay rery mihitsy izay miaraka amin'ny Elia rery ihany. Ati reo ihany miaraka amin'ny Yahosoa ary lasa tsy manota intsony. Ary ny Apocalypse 21:8 koa nefa dia miteny fa tsy hiditra ao amin'ny lanitra mihitsy ny mpanao ratsy fa trandy any amin'ny farihy rehetra avy sy ny solofara. Ny mpanota santra dia direkta any amin'ny farihy rehetra avy sy ny solofara. Izany Apocalypse 21:8 indray zay. Dia miteny anareo mihitsy ny hoe mieritrerety. Ary ny voalaza ao amin'ny Korintana voalohany toko 4:9-5. Korintana voalohany toko 4:9-5 dia zao. Fa ny mpanao ratsy dia tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra zany ary aza mety fitahana ianareo. Tsy misy mpanao ratsy mpanota tafiditra any amin'ny lanitra zany rediredinareo fotsiny zany hoe mpamindra fo izy hoe ianareo moa zany lazainareo an'izany hoe zahatra sady tsy miexista mihitsy ny lety. Tena fampitany. Ny fahamarinana dia zao tsy mahazo miditra any misy ny tsy marina. Tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava be soratra io. Dia apetrao eny amin'ny vatanao eny foana ny eritreritrinao hoe Jesosy dia mpamindra foko. Fa na mpamindra fo izy ianao ny amin'ny rano fofy ianao mitsipy eny amin'ny eto miaraka aminy. Satria mampanota sady mpanota mpandika lalàna. Mitsofoka any amin'ny lalana tsy fale. Fa izay no mampanota azy mampandika lalàna. Dia jereo nge faharovanareo mihitsy ao Jesosy amin'ilay sarina ataony nefa nareo ihany ty no miteny fa izy no naka ny plasin'ilay ondry sy omby sy osy nandika lalàna direkta ane zany. Izany hoe Andriamanitra mpandika lalàna mpiady amin'ny dada iavaly Andriamanitra Abrahama io tompoinao io. Dia mbola tsy tonga saina ve ianao? Miady amin'ny Andriamanitra Abrahama ange io Jesosy Jehova tomponao io. Dia mbola tsy tonga saina ve ianao? Mazava fa tsy izy io. Ny endry mahita ny loza raka izy ka mihery. Ny adala mandrosika vo. Aza mipetraka eo amin'ny plasy ny adala intsony. Izay aloha ny teniko fa dia miraha sotsika rehetra samy tonga saina dia anatin'ny Yahosoa. Andao amin'izay misaotra anarana amin'ny Batisa. Tena fitiavana be zao ataony Elia aminareo zao. Tena manazava, miantso. Miala nenina aminareo mihitsy satria tena tsisy solution intsony eto. Efa faly be ra Jesosy ao 8 mars io fa lasa nidao amin'izay nareo. Faly be koa ilay Yahosoa sandoka ilay mpandika lalàna ary mpamosavy olona ireny koa. Satria efa tsisy intsony ilay tena Yahosoa tena originaly. Lasa makany amin'ny daholo zany ny be sy ny maro. Tatatata amin'ny sabata sy ny karazana izy. Fa tsy midika koa izay hoe ho marina zareo fa tsy maro ifaniko anao fampianarana efa reny. Izay fitoerany reny navita nanohitra an'izy misy nga tsy navita nanohitra an'ireny. Reny ny fampianarana tsara anareo reny namiko reny. Efa maty nareo dia hitanareo amin'izay. Dia tadidinareo koa zao feoko zao fa zao feo zao ihany no heninao any. Fa tsy tena mitovitovy hoe tena kopikole fa tahaka an'izao ihany no heninao rehefa mandeha ny fitsarana. Sady hitanao ty olona ty asaingy tsy ohatran'izao ilay endrika hitanao azy. Fa tena mpitsaranao ty olona miresaka aminao ty. Izany mahatonga na miala nenina aminao. Hoe tena tsisy solution io re olona. Fa tena manavotadiana. Fa tsisy nonareo moa ilay tengo satria nareo tena tsy mahafantatra nininy. Raha ianareo ny zahatra zanjoanareo ariana kely ao dia na ny fitsarana izay mbola holalovanareo.
tena andadilady nareo nangataka tena ambavondreo ry saingy tsy navelany eo soany teny ny tata rehetrarehetra tany dia ireo zay efa voatsara rehetrarehetra tany zay rehetra maty rehetrarehetra rehefa voatsara ataony tsisy afaka ataona ny ray fa raha mba hainareo zany tena nitotiky nareo zay ny kasikeny mihiny fa dia mirary sotrikely samy tena soa fa tsisy trony ny fanontaniana tongava ary amin'ny sabotsy mamontsy fivoriam-bavaka amin'ny sabotsy tandremo arina mbola nao rappel kely anareo ihany amin'ny zoma tongava atao amin'ny sabotsy koa mbola nao rappel kely anareo satria teny faharoa herinandro sisany sabotsy alady ray dia sabotsy lady ray dia tapitra dia tsy afaka miaraka tsonitsika dia efa tena misaraka tanteraka efa alibe daholo amin'izay ilay tsy tiany eo satria rehetra leo be ny eo soa iny zay tsy tiany iny mihitsy zay fa alibe daholo amin'izay nareo satria tsy hitanareo tsony zao zahatra rehetrarehetra hita amin'ny masonareo sady tsy hainareo tsony zao feo zao ilay feo namontsy nanavotra anareo tsy hainareo tsony fa zavatra hafa amin'izay no hainareo zay ka manavota tena aingana zay mbola teo vonjeny tsy akanery io fa safidy io manavitra faraparany fotsiny aso dia izy ifanometsiny rehefa kelikely eo ianao kosa nge tsy mba nanafatafatra ianao kosa nge tsy mba nanazavy ianao kosa nge tsy mba niteny zao ary any andry ny fanontanianareo nareo nge tiny tsy misy fanontaniana fa ny valiko daholo zay fanontaniana teo fa dia mirary soa antsika rehetra samy hotainao soa ho amin'ny feonatsika amin'ny sabotsinay ary amin'ny lady dia tahinao soa daholo arany atolitra na indray ny vinavinany metotoetry ny andro iraha mpitso alakamisy fa 7 volana febroary 2024 amin'ny ankapobeny ny tapa-maraina dia fandebiasan-drano sy masoandro ny amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy torak'izay ihany koa ny tapany ariva andeha raharantsika ny atsiprian'izay ny tapa-maraina dia anorina tandrifin-drahona ny any amin'ny faritry analanjorofo iny ibalika angabe masoandro amin'ny tapany atsimon'osy iny handrahona kosa indray ny amin'ny ilany andrefana iny ny faritry betsiboka ary ny faritry bongolava ny fandebiasan-drahona sy masoandro ny faritra sisa
Ny tapany hariva kosa indray dia Norambaratra, ny any amin'ny faritry Automatsiatra, Iorombe, Anosy ary ny faritra Androy, ny any amin'ny faritry Melakiny, ny faritry Bongolava, ny faritry Diana ary ny faritry Sofia. Ifandimbasan'ny Rahona sy Masoandro ny faritra Sisy. Ny maripana kosa indray ny tapamaraina dia manodidina 10 hatramin'ny 20 degré Celsius. Mana maripana ambandrina dia mifaritra Moromania satria dia 10 degré Celsius maripana ao aminy. Ny afovoantany dia manodidina 10 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ny tapany atsimo nosiny dia 13 hatramin'ny 15 degré Celsius. Ny ilany andrefana dia 12 hatramin'ny 15 degré Celsius. Ny tapany avaratra nosiny dia 13 hatramin'ny 18 degré Celsius ary farany ilany atsinana dia 12 hatramin'ny 14 degré Celsius. Ny tapany hariva kosa indray maripana ambondrina dia 13 degré Celsius izay hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka iny. Ny afovoantany dia manodidina ny 12 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ny tapany atsimo nosiny dia 30 hatramin'ny 14 degré Celsius. Ny ilany andrefana iny dia 13 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ny tapany avaratra nosiny dia 13 hatramin'ny 17 degré Celsius ary farany ilany atsinana dia 30 hatramin'ny 14 degré Celsius. Dia izay indray finafinan'ny mety toetry ny andro raha ampitso na raha anao teto amin'ny radio televiziona HFF manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. RTV HFF manolotra ho anao ny vaovao maneran-tany. Hoany dada Yayava, lay dada malala maminay, lay mpamorona anay, ny voninahitra mandrakizay, lay mpamorona ny zavaboary rehetra hatrany amin'ny lanitry ny lanitra, hatrety tany, hatrany amin'ny univers maro samihafa, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Ho an'ny Aosoa ihany koa ny voninahitra mandrakizay, lay zoky malala, tianay namonjy anay, na tonga anay ho afaka amin'ny fahotana, ka tafaverina amin'ilay dada Yayava malala anay indray izahay, ary tafaverina aminay ny fon'ilay dada malala anay, voninahitra ho anazy mianaka, ary ny fisandratana avo indrindra ho anareo mianaka. Mandeha dia mandeha ny fotoana 17 andro sisa dia ho avy ny fahavalon'ny volana Mars ahafahanao anao batisa, lay daty ny batisa farany eto Madagasikara. Famaranana ny batisa eto Madagasikara ao amin'ny fanjakany Aosoa raha marimarina kokoa. Fa 17 andro kosa sisa dia higadona ny fa 4 ny volana Mars. Fa 4 ny volana Mars izay sady fety be fankalazana ny nahafantarana ny anaran'ilay tena mpamonjy izay tsy iza fa i Aosoa. Ary ihany koa famaranana ny fandraisana anarana ho an'ireo izay mbola te atao batisa te hamonjy ny fanahiny amin'ny fahavalon'ny volana Marsa io. Tsara ihany koa anefa ny manamarika fa afaka 17 andro, izany hoe amin'ny 7 ny volana Mars no farany anaranao izay zavatra rehetra miseho mivantana ao anatin'ny fiangonana Aosoa na ny fanjakany Aosoa izany amin'ny fahitalavitra ny RTV HFF izay efa namafisy ny ambasadorany Aosoa Ziadia Elia ihany koa tamin'ny sabotsy farany teo. Raha ny fitina ho an'ny fivoriana masina kosa natao tao amin'ny fanjakany Aosoa ny sabotsy alahady dia tena ny faly sy ny totorebika ny fanjakany Aosoa satria niona indray tamin'ny ambasadorany Aosoa Ziadia Elia nahazo ny teny fananarana. Misy ihany koa ireo vahiny izay afaka nametraka fanontaniana mivantana ho an'izay mety mbola manitikitika sy sakana ho azy ireo amin'ny mety amonjeny ny fanahiny. Dia anjaranao ny mieritreritra, anjaranao ny mandinika fa tsara ny manamarika nefa fa ho an'ireo rehetra izay tafiditra ato anatin'ny fanjakany Aosoa dia nihaino sy nijery ny RTV HFF fa toanao zao ihany, izany hoe tsy nisy fanerena velively fa safidy dia hiditra hamonjy ny
fananao no dia miditra. Dia hivoaka ho any amin'ny elo ianao dia mahazo mivoaka. Tsy te hanantona ihany koa ianao fa te hijanona any amin'ny elo dia mahazo mijanona anao ny safidy. Fa andro rendez-vous ho andro fanahy izay mbola te ho vonjena afaka 14 andro nefa 4 ny volana mars ahafahana mandray farany anaranao. Niala teto Madagasikara omaly alahady ariva ny azo any Moscou ny filoham-panjakana malagasy Colonel Mikael Randrianirina sy ny délégation izay mitarihany. Araka ny fampitam-baovao nomeny fiadidiana ny Repoblikan'ny Fanavaozana dia nahazo fanasana avy tamin'ny firenena Rosiana ny mpitondra fanjakana malagasy ka izany no antony atao any an-toerana. Miara-miasa amin'ny firenena rehetra za eritreretina fa hitondra tombontsoa ny vahoaka malagasy i Madagasikara hoy ny filoha ny Fanavaozana ny alohany ny angany. Andrasan'ny mpanara-baovao ny fihaonana amin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine mandritra ny diany any Moscou. Nasindresaka nandritra ny tafafoana taony ny fahavoazana nentin'ny rivodozana anjohan'ny vahoaka malagasy ary nitondrany ny teny fampahirezana ho an'ny traboiny. Ho fanamafisana ny fitadiavam-baolana amin'ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine izay eo ambany fanelanelana ny iraka manokana Amerikanina Steve Witkoff sy Jared Kushner no tanterahana manomboka omaly tao Genève ny fihaonana teo amin'ny délégation Rosiana sy Ukrainiana. Ho fanatrarana ny tanjona izay napetraky ny filoha Amerikana Donald Trump ho fampitsarana ny fifandomana arak'izay azo atao. Tanteraka ihany ity fihaonana ity na dia nisy asa nitsikera mahery vaika izay nataon'ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky noho ny fiovany mpitarika ny délégation Rosiana izay tsy nankasitrahan'ny Kiev. Nandritra izany dia fantatra fanafana ny ady-hevitra mahalona ny fitakian'ny Rosia ny fanomezana azy ireo ny faritany Ukrainiana. Ankilany mitahaka antoka fandriampahalemana manodidina ny 10 taona amin'ny Rosia ihany koa ny ankolafy Ukrainiana. Ireo teboka roa avy amin'ny andehanany sy ny ankilan-dreo ankehitriny no lasa olana fototra tsy hatongavana amin'ny marimaritra iraisana. Nilaza fa tsy tapizapotsiny mahalona ny sambony anaovana kasibarana eny an-dranomasina ny Rosia. Andray fepetra aratafika izy raha mbola kitikitihany tandrefana ny sambony manaraka ny zotra an-dranomasina. Raisina avy hatrany fa tsy ara-dalàna ny fihetsika sy ny fikasana rehetra anaka-tsakanana ny sambo Rosiana. Tsy hipetra-potsiny amin'izao i Rosia fa hitondra fanafiana ara-miaramila eo ny eo. Nanome fampitandremana Nikolai Patrushev mpanolotsaina ny filoha Rosiana. Efa ela ny firenena tandrefana no nampitoka monina ny Rosia tsy hifandray amin'ny fifanankalozana ara-barotra. Ny lalàna iraisam-pirenena nefa milaza fa tsy azo ataony manao ato izay amin'ny firenena iray raha hitera-pahavoazana ho an'ny toe-karena fepetra fanasaziana. Nametraka balafomanga nokleary eo amin'ny sistan'ny vondrona Eropeana ny filoha Rosiana Vladimir Poutine hoy ny fampitandremana ny mpitariky ny mpanohitra Belarusiana Sviatlana Tsikhanouskaya. Nanamafy ity mpanao politika maintany amin'ny tandrefana ity fa manampy amin'ny Rosia anitatra ny adiny amin'ny Ukraine ny mpitarika Belarusiana Lukashenko. Noho izany dia miantso any Eropa ny tenany mba handinika akaiky kokoa ny loza mitatao ho an'ny firenena izy ireo. Ankoatra izay nanamafy Andriamato Sviatlana fa manohana akaiky any Moscou ny filoha Belarusiana Alexander Lukashenko izay nambarany fa tena fandrahonana mivantana ho an'ny Eropa izany toe-javatra izany. Ny filohan'ny Belarusiana hoy izy dia manampy betsaka amin'ny fanafiana ataon'ny tafika Rosia ao Ukraine amin'ny alalan'ny famelana ny miaramila Rosiana hiditra malalaka ao Belarusia. Noho izany rehetra izany mahalona ny fihenjanana mihamahazovana dia manahitra ireo mpitarika Eropeana Sviatlana izay nanamafy fa tena vonona ny ampiasa fitaovam-piadiana nokleary Rosia mba hanoherana ny tandrefana. Manara-masoka eky ny fitombon'ny tafika Amerikana tonga ao Moyen-Orient ny BBC izay nanambara fa tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izao dia miamitonga hatrany ny fahatongavan'ireo fitaovam-piadiana Amerikana amin'ny faritra iny. Izany dia midika fa mbola mitohy hatrany ny fanerena ataon'ny États-Unis amin'ny Téhéran anaiky ny famerana ny fandaran'asa noklearin'izy ireo. Taorian'ny tatitra fa tonga tany amin'ny faritry Golf ny sampiady mpitondra fiaramanidina Amerikana USS
Abraham Lincoln tamin'ny 20 volana janoary nefa tena namarina izany tamin'ny sary zana-bolana ny BBC. Ary voalaza fa tao amin'ny faridranomasina arabe no namarany. Ankoatra izay nanamafy ny manam-pahefana Amerikanina fa nandefa ihany koa ilay sampitondra fiaramanidina mpiady faharoa USS Gerald R. Ford mba hanatevin-darana ny fisian'ny tafika Amerikanina ao Moyen-Orient. Izany rehetra izany izay mampiseho fa mbola mitoetra hatrany ny fianjanany eo amin'ny États-Unis sy Iran na eo aza ny fifampiresahana efa mandeha izay ny tanterahana ny alatsinainy sy talasa tany Genève. Miroso amin'ny fanazarantena ara-tafika lehibe ao amin'ny andian-dranomasiny Hormuz ny mpiaminy revolutionnera iranianina nanomboka ny alatsinainy ho fanoherana ny tsindrara maramila ataon'ny États-Unis. Ity fanazarantena ity izay tsy voafaritra ny faharetany fa kosa natao hanomanana ny tafika iranianina ho vonona mandrakariva amin'ny ady ary tsy emotra manoloana ny fiantsiana sy fandrahonana izay ataon'ny États-Unis. Ny roso avy hatrany tamin'ity hetsika ity izy ireo taorian'ny fanamafisan'ny États-Unis ny fisian'ny tafika an-dranomasina Amerikanina ao amin'ny faritra Moyen-Orient izay voalaza fa voahomana hanafika ny Iran. Manaraka izany na efa nisy aza ny fampitandremana izay nataon'ny Teheran fa ho akaton'izy ireo ity faridranomasina Hormuz ity dia mbola tsy mikatona tanteraka izany fa mijanona ho amin'ny ampahany fotsiny ihany aloha. Saingy efa voahelingelina ny fifamoivoizina ny ireo sambo tatitra solika noho ny fisian'ny tifitra-balafimanga tena izy ataon'ny tafika iranianina. Mariana Mofo 520 isan-jato amin'ny solika maneran-tany dia mandalo ao amin'ny faridranomasina Hormuz avokoa, faritra iray tena strategjika eo ambany fifehezan'ny Iran koa raha mipoaka tampoka ny fifandomana dia efa nilaza ny fahavononany anidy izany ny tafika iranianina izay isy fiantraikany mivantana eo amin'ny toe-karena maneran-tany. Mahakasika ny disadisa eo amin'ny États-Unis sy Iran izay hatrany taorian'ny fanambarana nataon'ny vondrona mampitapy na Yemenita momba ny fanohanan'izy ireo tsy misy fepetra ny fanjakana islamika ao Iran. Ny vondrona Taliban ihany koa dia nandefa fampitandremana mahery vaika ho an'ny États-Unis sy ireo firenena miampiaradia aminy. Fa izay mikitikitika ny Iran dia ho rarafa ny vondrona Taliban avy hatrany. Noho izany dia manara-maso akaiky ny fihetsika États-Unis ao amin'ny faritry ny Moyen-Orient ity vondrona mahery fihetsika ity. Nanamafy izany ny mpitondra ten'izy ireo Zabiullah Mujahid manoloana ny fianjanana sy ny fifandrahonana ara-miaramila tsy misy fitsaharana eo amin'ny Washington sy Teheran izay misoko manginy hatrany hatrany. Tsy maintsy mirotana ny fitondrany Ayatollah Ali Khamenei hoy ny fanambarana nataon'ny sénateur américain Lindsey Graham. Nandritra ny lahateny manan-danja izay nataony tao Jérusalem dia nampitandrina izy fa tsy maintsy mianjera ny fitondrana iranianina ary mitomboka amin'ny faharavana ara-toe-karena izany noho nisy azy iraisam-pirenena mahazo azy. Ankoatra izay dia nidera ny fahaiza-manao ny tafika israelianina manoloana ny fahamaroan'ny fandrahonana izay ataon'ny fahavalo ny sénateur ary nitondra fampitandremana mahery vaika ho an'ny vondrona masiny Hezbollah izay nambarany fa samy fahavalo ny vahoaka jiosy ka tokony ho fongoriny eo amin'ny tantara. Tao anatin'ny lahateny hatrany dia nilokaloka inga sénateur fa tsy maintsy tafahongotra eo amin'ny fitondrana ny filoha faratapiny iranianina Ayatollah Ali Khamenei. Mahakasika ny raharaha fanarenana ny Gaza araka ny tetikasan'ny filoha Amerikana Donald Trump izay mifanosy tanteraka amin'ny fijoroan'ny filan-kevitry ny fandriampahalemana izay natsangana vao tsy ela akory izay nampanantena ny filoha Amerikana fa hanolotra vola mihoatra ny $10 miliara ny filan-kevitry ny fandriampahalemana izay natsangana hanao lahara-pahamehanana ny fanohanana ny fanampiana maha-olona sy ny fanerenana amin'ny any Gaza. Nanao izany fanambarana izany tao amin'ny Truth Social ny filoha Trump ary nohazavainy fa ireo vola ireo dia ho alaina madiodio ao amin'ny latsakemboka izay nalohan'ny firenena mandritry ny fikambanana ho fanafainganana ny fanarenana miaraka ny Gaza. Ankoatra izay dia manentana mavesatra ireo firenena mandrafitra ny fikambanana ny filoha mba samy homana amin'ny fandefasana ireo miaramilana iantohana ny fandriampahalemana maharitra. 520 ny firenena manameloka ny finiavana Israel
anitatra ny fihesinan-trano Cisjordanie. Anisan'ireny ny France, Cisjordanie, Chine, Arabie Saoudita sy Rosia. Mampiseho ny fanjakazakana ao Moyen-Orient Israel ka tadiavy ny tarina ny velaran-tany hiadidiny. Ny iray feo ny firenena 520 ka namoaka fanambarana iraisana manameloka ny fandraisan'ny Israel fepetra vaovao aka ny velaran-tany any Cisjordanie. Manara-maso ny fihetsika Israel zato ny firenena maro ary milaza fa mety hitarika amin'ny fiovan'ny faritany Cisjordanie ny fangalana ny taniny. Naneho ny heviny ihany koa i Antonio Guterres fa tsy ara-dalàna ny zavatra izay ataony Israel. Teo anivo ny firenena mikambana tao New York nisy ny fandraisam-pitenenana izay nataony mahasovon'ny Palestina Riyad Mansour nisolo tena ireo firenena mahery ny 20 miray feo manohitra ny fanjakazakany Israel amin'ny faritanin'ny Palestiniana. Nandritra izany dia nomelohan'izy ireo ny fidirana ankeriny izay nataony Israeliana amin'ny fifehezana ny Cisjordanie izay voalaza fa endrika fanjanahana sy fananibohitra mivantana. Fanohitra amin'ny satan'ny firenena mikambana. Ankoatra izay dia nambaran'izy ireo fa tena fanososena tsotro izao ny lalàna iraisam-pirenena ity fibodoana ataony fanjakana jiosy ity. Noho izany dia miray feo tanteraka miaro ny zony Palestina ireo firenena mahery ny 20 ao amin'ny firenena mikambana. Takian'izy ireo ny fankatsoavana ny fampiarana ny vahaolana mifototra amin'ny fanajana ny lalàna feno fizarana sistany izay mifanarahana tamin'ny taona 1790. Manan-tanteraka fanazarantena ara-miaramila any amin'ny tendron-tany avaratra na Arktika ihany koa ny tafika manokana kanadiana amin'izao fotoana izao. Indrindra manoloana ny fianjanana iraisam-pirenena ao amin'ity faritra strategiaka ity. Ny hetsika izay misalotra ny anarana hoe Opération Nanook dia natao iomanana amin'ny fanamafisana ny lafin'ny fiarovana. Araka izany dia ao amin'ny faritry Yellowknife no misy ny foiben'ny hetsika ao anatin'ny maripana ambany dia ambany manodidina ny latsaky ny 30 degré C. Ity hetsika ity dia natao ihany koa hanatsarana ny fahaiza-manao ny tafika kanadiana ho tsara fiomanana mba ahafahana mamalaingana raha misy ny fifandomana ara-tafika ao Arktika. Iza lasa ivo ny fianjanana ara-miaramila eo amin'ny Rosia sy ny tandrefana ary tafiditra ao anatin'izany ny fikasan'i Donald Trump aka ny Groenland. Vao ainga ny Kanada nanokatra ny mahasoivony taon'io Groenland ka nandritra izany nanamafisany Prime Ministre Mark Carney fa hanamafy fiara-miasa momba ny fiarovana miaraka amin'ireo firenena Skandinaviana any amin'ny faritry Arktika ny firenena. Nampafantary ny États-Unis hetsika ny tifirana sambo ayahiana ny tatitra zava-mahadomelina tao amin'ny ranomasina Pasifika sy Karahiba tamin'ny alatsinainy. Voalazany fa olona 110 no maty nandritra ny fanafiana 7 tao Pasifika ary 3 tao Karahiba. Raha tambatra ny olona efa maty ny États-Unis tao Karahiba nanomboka tamin'ny volana Septambra 2024 dia tafakatra 700. Ayahiana fa mpanondrana rongona avokoa izy ireny. Ny sambo mandeha namakivaky ny ranomasina no tena kendren'ny Amerikana ka apoaka ny tsotro izao. Ho fanamafisana ny fiara-miasa ara-tafika ao amin'ny Filipina sy États-Unis ary Australie. Nanomboka ny alatsinainy teo ny fanazarantena ara-miaramila iraisana tanterahina ao amin'ny ranomasina Filipina izay tondrosain'ireo tafika an-dranomasina sy anabakabaka iombonana. Mandray anjara feno amin'izany ireo sampiambina Filipiana toy ny BRP Teresa Magbanua sy ny sampandravambalafimanga Amerikana USS Dewey ary ireo sampiato hafa any Australie. Ity fanazarantena ity dia natao hanatsarana ny fiara-miasa sy ho fanamafisana ny lafin'ny fiarovana an-dranomasina, indrindra manoloana ny fianjanana eo amin'ny Filipina sy Chine mahakasika ny fari-dranomasina izay mampifanolana ny Beijing sy Manille. Miara-miasa amin'ireo mpiaradia aminay izahay ary ianao izay rehetra azonay atao mba hanamafisana ny fahaiza-manaonay ho fanoherana ny fanjakazakany Chine, hoy ny kapiteny John Bercy Alcos, mpitondra teny tafika an-dranomasina Filipina.
tonga tany New Delhi niona tamin'ny Prime Ministre indiana Narendra Modi, ny filoha frantsay Emmanuel Macron hanamafy ny fiara-miasa ara-tafika i Paris sy New Delhi. Izany no antondian'i Emmanuel Macron any an-toerana nandritra ny 3 andro. Nanamafy ny fahavonona ny vidy fiaramanidina mpiady frantsay Rafale miisa 410 amin'ny France i Inde. Izany dia toy ny fanaovan-tsonia mikasika ny fifanankalozana ara-barotra teo amin'ny Inde sy ny vondrona Eoropeanina tamin'ny volana Janoary. Mampivelatra ny fiara-miasany amin'ny firenena Eoropeanina i Inde ankoatra ny fifandraisana amin'ny firenena Asiatika. Nitondra havatra mafonja ho an'ny firenena Afrikana tsy misy ankanavaka nandritra ny feonam-ben'ny vondrona Afrikana 2017 tao Addis Ababa ny filohan'ny Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa. Nandritra izany nanaovany antsoavo fa tsy maintsy miara-miasa i Afrika mba hiarovana ny harena kibon'ny tany ananana izay ahitana ireo akora fototra hiazakazany ireo firenena matanjaka ankehitriny. Tao anatin'ity fanambarana ity ihany koa nanamafisany fa manomboka mitodika aty Afrika avokoa ireo firenena lehibe matanjaka ara-industrialy ankehitriny noho ny filan'izy ireo ny akora fototra ho an'ny angovo sy ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Noho izany dia nanamafy ny filoha fa tena ilaina ny firaisan-kina sy ny fampiasana mantso-tsivana iombonana mba hialana amin'ny mety ho fanararaotana sy hanoherana ny endrika fanjanahana vaovao izay ataon'ireo firenena vahiny. Nanamafy Andriamatoa Ramaphosa fa efa tsy mety intsony ny fandranana harena kibon'ny tany tsy voahodina. Noho izany dia mampirisika ireo firenena Afrikana rehetra izy mba hivondrona ka ampivelatra ara-strategjika ny harena voajanahary ananana. Notapahan'ny Parlement Eoropeana ny safidy mampiasa IA ao anatin'ny tablety ny depute. Ny fiarovana ny tahirin-kevitra rehetra ampiasain'ny olom-boafidy mba tsy ho tratra ny asa fitsiklovana no anton'izany. Efa nahitana soratra nampy AI ny famindrana tahirin-kevitra miafiny avy tao anatin'ny tablety ny depute. Vitan'ny manam-pahaizana ny misintona zavatra avy tao anatin'ny tablety ka noraisina avy hatrany ny fepetra. Ny fanesorana ny IA efa ndrafitra tao anatiny no vahaolana akaiky indrindra. Izany hoe tsy afa-miala fa mianjaanja eo anatrihan'ny asa fitsiklovana ny fitaovana informatika fampiasan'ny olom-boafidy Eoropeanina. Ny fandrosoan'ny teknôlôjia no nahitana izany. Misy misintona ho azy avy tao anatin'ny tablety ny dosie na dia tsy ny tompony aza ny mamindra azy. Ny tombony isan'ny olona voan'ny homamiadany tsinaibe ho an'ny olona latsaky ny 50 taona indrindra ho an'ny taranaka teraka teo anelanelan'ny taona 770 sy 770. Olona malaza maromaro any ivelany no fantatra fa maty ny homamiadany tsinay. Anisan'ireny ilay mpilalao sarimihetsika nalaza tao amin'ny horonan-tsary Black Panther Chadwick Boseman nodomandry tamin'ny taona 2010. Tamin'ny 1 ny volana febroary teo no nodomandry teo amin'ny 7 taonany kosa i James Van Der Beek, Amerikana mpilalao sarimihetsika ao amin'ny Hollywood, vokatry ny homamiadany tsinay ihany koa. Araky ny voalazany manam-pahaizana dia manana risika avy efatreny ho voan'ny homamiadany tsinaibe ny olona teraka tamin'ny taona 770 raha mitaha amin'ny olona teraka tamin'ny taona 770. Mbola mijanona ho mistera ny anton'izany satria tsy mbola hita ny mpikaroka ny pirofo ara-medikaly azo anazavana azy. Ny hany fantatra hatramin'izao dia ny hatavezana be loatra, ny fomba fiainana amin'ny andavanandro mifandray amin'ny sakafo tsy zarizary, ny fisotroana alikaola sy fifohana sigara no tena fototra mahatonga ny homamiadany tsinaibe. Tao anatin'ny roa volana ny valana aretina impox teto Madagasikara dia tafakatra 2.3 ny tranga efa voamarina. Ny 700 amin'ireo no efa sitrana. Tamin'ny 15 ny volana febroary dia tranga 7 mampiayay sy tranga 12 voamarina no hitany manam-pahefana ara-pahasalamana. Ny 5 tamin'ireo dia tany Toliara, ny 5 teto Antananarivo ary ny iray tany Antsohihy. Hatramin'izao dia ny faritra Boeny no mitoetra ho foibe nasionaly impox eto Madagasikara. 770 ny tranga efa voaray tany an-toerana. Ho an'ny teto Antananarivo kosa dia tranga 770 no efa voamarina. Matetika ny taraina mifanavaka vaham-bolokoditra tao aminy i Vinicius Junior, teratany Breziliana, mpilalao baolina kitra ao amin'ny Real Madrid. Nandritra ny lalao ny ao an'ny ekipa sy ny Benfica
dia niara-ny fanompana mendrika fanavakavahana i Vinicius. Rajako ianao ho mpilalao iray teo ambony kianja mantsy azy. Tezitra noho izany i Vinicius ka nanantona ny mpitsara ny taraina momba ny ompana azo azy. Lasa tsy fifamaliana tamin'ny samy mpilalao ny zava-nitranga satria niatona andritra ny 20 minitra ny lalao. Nivoaka ny kianja ihany koa izy dia nanantona ny mpanazatra José Mourinho. Nahafaty baolina iray Vinicius Junior nandritra lalao ny onan'ny Real Madrid sy Benfica. Rehefa vita ny fifanazavana dia nitohy ny lalao. Tafiditra ao anatin'ny fandaran-dalao amin'ny Mondial 2026 ny fifandoman'i Frantsa sy Senegal amin'ny 19 ny volana Jona. 5 volana tsy alohan'ny lalao dia tafakatra avy roa ny vidin'ny tapakila idirana hijerena lalao. Misy mahasamy vidina ampiakarina avy 5 eny aza ny vidiny. Efa nikatsona tamin'ny volana Janoary ny fivarotana tapakila idirana Mondial 2026. Varomaizina no mahazo vahana ho an'izay tsy nahatratra ny famarotana tapakila avy tamin'ny FIFA. $219 ny vidin'ny tapakila ara-dalàna, amin'izao dia tafakatra $1000 ny vidiny. Mikasika ny fihaonan'ny Brezila sy Maroc amin'ny 17 volana Jona dia tafakatra $5,700 na $1,725 ny tapakila. Vidiny efa avy fito eny mitaha amin'ny vidiny voalohany io. Ho an'ny lalao famaranana kosa indray izay atao amin'ny 17 ny volana Jolay dia tafakatra $20,000 ny tapakila eny amin'ny varomaizina. Hofoanana ny anarana hoe kianjan'ny Barea fa averina hoe kianjan'ny Mahamasina no fiantso ny kianjan'ny filalaovam-baolina na ny stady eny Mahamasina. Ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina no iandraikitra ny dingana rehetra amin'ny fanovana anarana. Toerana manan-tantara ho an'ny mpandalan'ny kolontsaina malagasy ny kianjan'ny Mahamasina. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no nampisalotra ny anarana hoe kianjan'ny Barea. Taoriana natafakatra ny Barean'i Madagasikara voalohany tamin'ny kanina tamin'ny taona 2012. Rehefa niditra ny fitondran'ny fanovozana dia averina amin'ny teo aloha ny fiantsonan'ny kianjan'ny Mahamasina. Nahafaty vehivavy iray ny fanafihan'ny alika mirendreny OKU any Nouvelle-Zélande tamin'ny talata. Nanaikitra vehivavy ny alika marobe. Maro ny fitarainana voaray ny alohany nahafaty ilay vehivavy. Taoriana nahafaty azy dia niantso pôlisy ny mponina. Tamin'ny fahatongavana izy ireo teo amin'ny toerana nisehony loza dia ilay vehivavy efa maty no hitany. Lehilahy iray roa amin'ny 30 taona namono ainy rehefa notafihan'ny bibidia teny am-pitangenana moto tao Satare tany Inde. Naratra mafy izy taoriana ny fotoana nihinanany biby azy. Nentina aingana teny amin'ny hopitaly saingy tsy tanany ainy. Tsy nahatazona ny familiana izy teny am-pandehanana satria nanenjika azy tampoka ny bibidia. Tsy fantatra ny anaran'ilay biby nihinana azy. Nanokatra fanadihadiana hamantarana ny biby nanafika olombelona ny pôlisy anan-toerana. Nahafaty lehilahy iray tao Miami-Dade ny any Floride, États-Unis ny alika masika. Nokaken'ny alika masika lehilahy iray tamin'ny alatsinainy toragandro kanefa tamin'ny famoizan'ny aina taoriany tondrahana azy teny amin'ny hopitaly. Nandritra ny fotoana namonjen'ny pôlisy ny fiantson'ny olona mikasika ny fisian'ny mpangalatra no nandrenesany antsoantso tamin'ny kaikitry ny alika teny an-dalana. Rehefa tonga teo amin'ny toerana nandrenesana ny feon'ny pôlisy dia nahita lehilahy iray efa lavo tamin'ny tany fa nohan'ny alika ngezabe anankiroa tena masika. Nampiasa basy ny pôlisy ny tifitra azy ireo. Ilay lehilahy kosa nentina aingana tamin'ny helikoptera teny amin'ny hopitaly nefa tsy tanany aina. Nahafaty olona 5 ny haitrano nitranga tao Barcelone, Espagne tamin'ny alatsinainy alina. Olona 4 no naratra tao anatin'ny setroka sy lelavo tao amin'ny tanànany Montreuil. Faritra iray any amin'ny 80 kilometatra any avaratry Barcelone no niseho ny haitrano. Tao anatin'ny trano fitehirizam-bokatra iray no niandohan'ny afo. Nisy tanora maromaro tao an-toerana ka ny anankidimy no tsy tafavoaka tao anatin'ny loza. Ny mpiara-monina nampandreny mpamonjy voina tamin'ny fisian'ny setroka nijolofotra ny voaka avy tao amin'ilay trano.
Mbola miaina amin'ny tondra-drano ny faritra maro nandalovan'ny rivo-doza sy ny orambe ao Frantsa. Atao izay fomba ahafahana miaina ao anaty rano ho an'ny mponina tsy nanao ny trano fonenana nakany amin'ny toerana natokana ho an'ny trabony. Asiana tetezana ny lalana mbola feno rano, ampiakarina ny entana ao an-trano mba tsy ho simba. Mbola misy andro ratsy andrasana hitondra rotsakorana any atsimon'ny Frantsa amin'ity herinandro ity. Nahafaty olona 10 tany Sierra Nevada any Californie, États-Unis ny fiotsahan'ny ranomanitra tamin'ny talata. Mbola tsy hita popoka ny vatan'izy ireo. Mpilalao mpisosa amin'ny ranomanitra na skieur no niaran-doza. Mbola mitohy amin'ny fikarohana ny vatan'ny olona totry ny ranomanitra ny mpamonjy fony. Tsy nahafeno familiana ny mpitondra fiarakodia tao Haute-Saône ny Frantsa taorian'ny filatsahany avandra tany an-toerana. Nalama ny lalana ka ny bolisatra ny ankamaroan'ny fiara nandeha teny arabe. Vokany dia maro ny folandona sy ny fampikasoka. Fiarakodia 7 no nahitana fahasimbarana. Ho fanamafisana ny fiarovana ny ain'ny mpandeha dia nahetsika avy hatrany ny mpamonjy fony, ny tatra ny olona naratra, niditra an-tsehatra ihany koa ny zandary nandamina ny fifamoivoizana. Tamin'ny volana Desambra 2024 no efa nanome filazana fanairana momba ny fisian'ny loza manambana eny amin'ny faritravo eto Antananarivo ny Plan National misahana ny fitantanana ny loza-boajanahary na ny BNRJRC. Atahorana hianjera ny vato eny amin'ny faritra ambony toerana eto an-drenivohitra toy ny eny amin'ny La Haute-Ville, Tsimialonjafy, Ampamarinana, Akadalalana, Ambohipotsy, Akazotokana ambony, Andafy avaratra, Ambohitsiarovana. Tsy vao tamin'ny taom-pahavaratra ity natahorana tamin'ny fianjeran'ny vato iny faritra iny. Isaky ny vanim-potoana ny orana dia mitebitebo ny mponina eny an-toerana. Vato roa polisa milanja amin'ny taonina no atahorana hirodana. Tamin'ny volana Desambra dia efa nanome fampitandrimana ho an'ny tokantrano miisa 790 ny BNJRC. Mbola tsy tapitra ny fitaovam-pahavaratra eto amintsika. Mirotsaka matetika ny ranon'orana ka tokony hitanina ny rehetra satria mbola mijanona ho faritra mena amin'ny fiotsahan'ny vato ny tanàna avo eto Antananarivo. Faritra anisan'ny voamafy tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza tany Frantsa ny tanànan'i Bretagne. Taorian'ny andro ratsy nandritra ny fotoana maharitra dia mahazo vahana ny fiotsahan'ny tany. Tapaka ny fifamoivoizana an-dalamby tao Finistère nanomboka tamin'ny alarobia fa 12 volana febroary vokatry ny firodanan'ny foto-drafitr'asa. Araka ny fanazavan'ny manam-pahaizana ny an-toerana dia mbola atahorana ny etomon-tranga fiotsahan'ny tany noho ny abetsahan'ny rotsakorana. Nahafaty iray mpianakaviana iray 12 taona ny fiotsahan'ny tany tao Udelle any Alpes-Maritimes any Frantsa tamin'ny sabotsy teo. Tao ambanin'ny vatovato no nisikirana ny vatany teo an-jaridainany vokatry ny fiotsahana tampoka. Niezaka namonjy azy ny mpamonjy voina fa tsy nisy na inona na inona azo natao. Nandritra ny fotoana niasany teo an-tokotany tamin'ny sabotsy tolakandro no nisy eo ny loza. Tao anatin'ny segondra vitsy-monja no nampiotsaka ny tany. Hoy ny mpiray tanàna tampoka tamin'ilay mpianakaviana ny firodanan'ny vato ka tsy afanandositra. Firenena nandalovan'ny rivo-doza tao Eropa ihany koa i Grèce. Vokatry ny rotsakorana be loatra tany an-toerana dia faritra maro no ahitana fiotsahan'ny tany. Maro ny tanàna mitoka-monina vokatry ny loza nentin'ny fiotsahan'ny tany. Nandray ny andraiky ny mpamonjy voina ka namoaka ny olona tandindon-doza. Ho amin'ny faritra avo dia atahorana ny fiotsahan'ny tany. Ny faritra iva kosa dia mbola miady amin'ny tondra-drano ao Grèce. Noraisina aingana ny fepetra ka noterena ny findra-toerana ny olona mipetraka amin'ny faritra atahorana hitera-doza. Ao anatin'izany dia tapaka ihany koa ny lalana vaky ny arabe satria mitesaka ny tany. Ny sororon-tany mirefy 5 tao Modésie any Indonésia androany alarobia. Ny sampanapanaramaso ny horohon-tany tany an-toerana no nampahafantatra ny vaovao. Tao amin'ny 13 kilometatra ny alaliny tao amin'ny faritra nanakaiky ny Modésie. Mahavaivay ny heriny ka tsy nisy ny ainana fohy anefa na izany aza.
Tany Rusy dia nihetsika ny tany toaka midradika omaly maraina natratra inona faingoatra tamin'ny marché frigidaire ny eniny. Ny foibe mpamantatry ny horohorontany euro-méditerranéen no nampahafantatra ny vaovao. Tao amin'ny 720 kilometatra ny alaliny, nanahy maso akaiky ny fivoarany. Maivana ny fahasomban-javatra satria entana tao an-trano no nianjera, tsy nisy ny naratra nandritry ny ovitrovitra. Voatery nandefa fiaramanidina F-16 nanara-maso akaiky teny amin'ny lanitra ny tafika anabakabaka Amerikana toa California taoriana ny fahitana ny C6 OVNI tany an-toerana. Tsy maintsy natao ilay iraka manokana satria ny andro fanazavana avy tamin'ny manam-pahefana ny vahoaka manoloana ny fisiany OVNI. Ny fiarovana ny faritra anabakabaka ny tonga voalohany tao an-tsain'ny mponina taoriana ny fahitana OVNI tany California. Taorian'izay dia misy ny sitina nataony miaramila. Mponina maro tany avaratry California no nahita an'ilay tranga. Mitondra fanazavana drano ny manam-pahaizana fa hafahafa misotro ny ilay vongan-javatra antsoina hoe 3i Atlas eny amin'ny faritry ny masoandro. Comète OVNI no ny antsoiny siantifika azy ankehitriny. Mbola anisan'ny mampiavaka azy ihany koa ny fomba fandehany somary miavaka amin'ny fandehany taikitana sy ny sambon-danitra mahazatra eny amin'ny habakabaka. Lazain'ny manam-pahaizana fa manana processeur anankiroa i 3i Atlas. Araka ny fantatra dia fitaovana 100% artifisialy izy, izany hoe tsy fitaovana voajanahary fa nisy nanamboatra. Mbola tsy nomeny manam-pahaizana ny fanazavana mikasika ny fananany processeur anankiroa. Nisongadina nandritra lalonam-panokafana ny fankalazana ny taom-baovao sinoa ny fampisehoana nataony andiana robot. Fandrisana sy ny fampisehoana aiady no nentin'ny robot nampiravoravoana ny mpijery. Vitan'ny teknisiana sinoa nampiakatsehatra azy ireo nanao fihetsika fanaon'ny olombelona. Fampiseho-kely anankiray eo amin'ny lafiny geopolitika iraisam-pirenena ny fahavitan'ny Chine dingana lehibe eo amin'ny tontolo ara-teknôlôjia. Izany no proof voafehiny tanteraka ny fikirakirana ny IA eo amin'ny sehatra ara-tafika ara-baritra sy ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Amboary ny lalan'ny Ayava, efa io Elia. Marobe ny famitahana azy n'olombelona nataon'ny Andriamanitra Jisy tao anatin'ny 2000 taona ary samy anaran-diso no notoriany no lazaina fa anaran'ilay mpamorona ary maro tao amin'ireo Andriamanitra Jisy no nampiasa ny famitahana tamin'ny fampiasana ny soratra masina misy ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama saingy izay mety tsy azahoany tombontsoa ny tena nampiasainy. Tahaka ny nataony Jesosy dia mody ny hafenany sy ny voiziny ilay teny hoe tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Dia tsy misy tonga saina fa tena nanaiko hoe mahazo manota ny dikan'io nefa dia tena mazava be hoe hiantso ny mpanota hibebaka. Izany hoe antsoina ny mpanota hibebaka tsy hanota intsony. Ore olona fa dia nahoana dia tsy mahatakatra an'izany nareo e? Eny e, na izay izao ary moa tsy natakatra raha tsy ny haino any Elia. Tena sofa nisy Elia. Nefa ane dia mahay tsienjery daholo hoe fa toy izao no nahatongavany zanak'Andriamanitra anaran'ny fahotana izao tontolo izao dia mahafantatra daholo ihany fa matoa ny maty ilay zanak'Andriamanitra dia maty noho ny amin'ny fahotana nefa avy eo lazaina indray fa tsy maintsy manota foana. Tena hoe ahoana ary izany tsy misy tonga saina mihitsy fa dia tapina tanteraka dia mody ampiany Jesosy indray avy eo hoe tany mafy ny finoanao. Dia fitany hoe dikan'izany aza miala amin'ny Jesosy izy Andriamanitra diso tomponao nefa dia fantatra fa mampanota ve dia ho tazomina mafy. Mba mieritrereta raha olona, ovaina fotsiny ilay hevitry ny teny rehetra. Inona fa mitovy tanteraka tamin'ilay hoe iza ny tianareo Barabasy sa Yahoshua dia fantatra izao fa jolam-panolana mpamono olona ilay Barabasy dia naleo ny fidy azy toy izay ny fidy any Yahoshua izay tsy maninona akory fa tonga monjy. Dia ohatr'izay mihitsy ny zava-misy ankehitriny, iza ny tianareo ilay mampanota ve sa ilay tsy mampanota? Kanefa dia aleon'ny olona mifidy an'ilay mampanota. Efa fantatra izao fa Andriamanitra mampanota dia mbola iny ny safidiana fa tsy mba ilay tena manafaka ny fahotana nefa dia mba hoe tady an'Andriamanitra ihany. Saingy ampy izay famitahana efa ela izay. Efa io Elia
ifandona amin'izay aminareo Andriamanitra tsy izy ireo. Ampy izay ny herinareo sy ny fahefanareo, tapitra ny fahefanareo, fa efa ny ely ihany fahefana, efa ny Dada Yahova, efa ny Yahoshua, ary tonga Elia ametraka ny rary no amin'ny tany, anatanteraka n'ilay teny hoe voninahitro tsy omeko ny hafa. Na ena mitaka, na tamin'ny teny, na tamin'ny fahagagana ianareo Andriamanitra tsy izy hatramin'izay, dia nanaiky daholo koa anefa ny olombelona tsy mandinika, fa efa ny teny Elia, fa raha tena ampiseho ny herinareo ianareo, dia sakany ny loza anjony tany, sakany ny loza anjony tany, fa ilay Andriamanitra Elia izay tsy iza fa Yahova sy Yahoshua no mandefa an'ireo, sakany ny tondra-drano, sakany ny rivotra, sakany ny avandra, sakany ny afo, sakany ny horohon-tany, sakany ny mosary, sakany ny volcan, sakany ny aretina, sakany ny fahafatesana. Fa Elia efa nanamafy fa tsy ampijanona intsony izy ireo, fa hamaly ny lanitry ny lanitra izay taritiny Elia, ilay lehibe ny tafika, ary vao maika hamaly satria efa ampy izay, ary izay koa ny antom-pisiany Elia. Ampy izay tonga Dada Yahova, ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao, namorona anao, tonga izy hanao ny famaliana. Tena efa ela no niandrasana ny fiavinao Elia, amboary ny lalany Yahova, efa io Elia, 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 Elia. Tonga su ety yaminay, tonga su yanao Elia, indreto izay lay nandatsahany Yahoshua, nandatsahany mirane, mba hoento hany aminareo, mba hoento any am'izay misy any Yahoshua, indreto izay anaradianao Elia, vao mahatratra ny Dada Yahova. RTV HFF nanolotra ho anao teo ny vaovao maneran-tany. Manja
rehetra tramo bokyny korana misy korana na miseho azo mafy nany eto toerana io